Tombolasy tompovavy faly miarabantsika indray amin'ity andro vaovao ity andro alakamisy 20 septambra 2024 manaraka ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada ianao ary dia ao anatin'izany araba izany no isaorantsika ihany koa ilay anary satria raha tsy izy dia tsy afaka hitafa eto isika, tsy afaka hifampiresaka eto amin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Ny miara-manonja MPS Radio Mada moa araka izany anaran'izany dia arahanao amin'ny Radio Mada, arahanao amin'ny MPS Radio, ahafahanao manaraka an'izany ihany koa amin'ny fahitalavitra MPS ary eo ny Facebook sy ny YouTube. Ny faniriana dia ny ahafahanao manaraka hatramin'ny farany ity fandarantsika ity. Ny fandehan'ny fotoana eto dia toy ny mazatra misongadina ny famakafakana sy ny firesahana lohahevitra izay notsongaina tao anatin'ny maro ahafahantsika mamantatra tsara mihitsy hoe ahoana sy ahoana tsara moa ity fiainantsika eto Madagasikara ity. Dia eo ny namana izay ho avy eo ihany koa hitondra izay famakafakana izay. Ankoatran'izany dia tsy adinoina ny fiarabana anareo any rehetrany na ny eto an-tanindrazana io na ny any ampitan'ny ranomasina satria dia izany ny fahafoizana fotoana amin'ny fanarahana ny miara-manonja MPS Radio Mada zany dia tena zava-dehibe tokoa ary tsy hoe fotoana verivery fotsiny ka hoe tsisy atao dia ndeha hieno miara-manonja sy hoe andeha hieno Radio Mada, hieno MPS Radio hijery télé fa tena noho ny fitiavan-tanindrazana no mahatonga antsika mianakavy anaraka n'itony fandarana itony ka tsisy an'izany hoe fotoana verivery izany io ka arabaina zany ianareo rehetra any amin'ny faritra rehetrany. Tsongaina ao anatin'izany ny faritra Tsimondrefana, ny faritry Vatovavy, ny faritry Fitovinany, eo ihany koa ny faritra Atsinanana, ny faritry Analanjirofo iny, betsaka ny manaraka ny miara-manonja MPS Radio Mada dia Menavaratra, ny Sava, Diana, songadina manokana ny ao Sambava ao misy MPS ihany dia maro ianareo no manaraka n'ity fandarana ity. Ny mivadika kely ety andrefana Antsoe, Nosbe sy ny sisiny dia arabaina daholo. Ny any Abongilava, ny faritry Boeny dia iny amin'ny aty amin'ny faritry Mailaka rehetrarehetra iny Sofia dia Vakinakaratra aty anatinatiny, ny faritry Matsihatra ambony dia ny rehetrarehetra ny faritry Fianaratsoa iny dia arabaina daholo. Faritry ny any amin'ny faritry Sakalava ny aty Menabe aty tsy adinoina rehefa betsaka moa ianareo tamin'ireny toerana ny tonontonoany reny nefa tonga mivantana teto amin'ny MPS Radio Mada tao anatin'ny miara-manonja izany. Raha ny vaovao aloha dia maro fa misy foana ny misongadina. Misy ny misongadina ao anatin'izy ireny. Raha ny tato anatin'ny 420 ora zao 770 ora dia teny zao ny président teo aloha président Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe ny fanarahan-dalàna dia tena zava-dehibe. Tsy izahay aty amin'ny hoe aty amin'tiako Madagasikara na ny tena ny amin'ny filoha teo aloha azy no hoe ndeha tsy hanara-dalàna fa tena manaraka tsara mihitsy an'izay lalàna izay ary zay tokoa no tena fototry ny fampandrosoana na iza dia tokony anaraka ny lalàna ary na lalàna inona io na lalàna inona. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe lalam-panorenana tenenina foana zany, averimberina foana zany fa misy tsy mahazo mihitsy angamba le izy kanefa na misy aza ny tsy mahazo tsy maintsy tenenina. Ny amin'izao fotoana izao izay tsy fanarahan-dalàna ataony tokony manome modely zay no tena misongadina. Dia ny aty amin'ny fanoherana no eritreretin'ny sasany hoe ho atosika tsy hanaraka ny lalàna, tsy hitratra an'izany ny aty amin'ny fanoherana, tsy hitratra an'izany. Ary zay no mbola namafisiny ny président Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe tsy tafajoboka ao anatin'izany hoe tsy fanarahan-dalàna zany mihitsy ny aty anivon'ny fanoherana izany. Atao ny fanoherana, atao ny tsikera fa ny hoe fanarahana lalàna dia eo ihany satria izay le nitenenina teo hoe mila manome modely. Fa iza moa zao manome modely amin'ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ity firenena ity? Iza ny manome modely amin'ny tsy fanarahan-dalàna?
efa nisinisy any zay lalam-panorenana teto Madagasikara zay nanomboka tany amin'ny repoblika voalohany. De tao anatin'ireny lalam-panorenana reny nandeha de rava ny repoblika voalohany de tonga indray ny tetezamita dia tonga indray ny repoblika faharoa, ny repoblika fahatelo dia fandimby ohatran'izany. Fa ny talohany ity régime ity zany hoe ny akaiky indrindra zany zao de ny régime Hery Rajaonarimampianina de ny talohany io ny régime Maro Karavalomanana dia misy moa le tetezamita iny tsy resantsika de ny régime Didier Ratsiraka, ny régime Zafy Albert efa teo daholo zany dia tany aloha rehetrarehetra tany ny régime Tsiranana zany hoe nanomboka teo amin'ny niverenan'ny fahaleovantena ara-politika. Betsaka izay régime talohany ity régime ny Rajoelina ity zay fa samy niezaka nanaraka ny voalazan'ny lalam-panorenana izay nisy. Fa nisy ny référendum, efa nisy ny révision isan-karazany, nisy daholo zany fa niezahana ny nanaraka an'iny tsy hanitsaka an'iny, tsy hanovanova an'iny am'izay tiana hoe mapetipety io lalam-panorenana io tsy ohatran'ny akanjo ka hoe ohatran'ny tena ohatran'ny tery izany fa aleo alebiazana kely na hoe ohatran'ny kilopaka be izany fa aleo atao am'izay mapety azy hoe atao sur mesure. Tsy atao sur mesure ho an'ny mpitondra tompoko ny lalam-panorenana. Zay aloha ny anankiray. Ary rehefa eo le izy dia mila arahana amin'ny atsipiriany. Mila arahana amin'ny atsipiriany. Isan'andalana mihitsy. Rehefa te hanova ianao na rehefa te hanao asa hoe révision na inona de arao ny kipitsipitsony rehetra ahafahana manao an'izany. Manatanteraka an'izay eritreritrao zany. Manaova référendum. Fa ny am'izao fotoana zao any am'le tena goavana mihitsy no kitiany. De tsisy miteny nefa misy rafitra eo. Inona moa no firenena andeha am'zeloniny am'izany? Tsisy miteny. Fa ny mpanohatra no miteny. Ny aty amin'ny fiarahamonim-pirenena no miteny. Ny fiangonana no miteny. Zany hoe misy any zany aloha no miteny hoe manana andraikitra eto amin'ny firenena. Fa izay le hoe fahanginan'izay ary eto moa zany fitenenana de metefa any amin'ny olom-pirenena mihitsy ny fitenenana eto. Fa raha ho an'ny sasany le hoe efa mahatatabava ozy alain'ny Remsesa de efa mahatatabava ka na mahatatabava io na tsy mahatatabava ny andraikitra amin'ny olom-pirenena tsy maintsy atao rehefa mahita zavatra tsy mety. Rehefa tsy mety de tsy mety fa tsy hoe metimety. Na hoe zao aloha io atao vonjomaika aloha. Kone ny sasany vonjomaika zao raha tamin'ireny tetezamita reny hoe tetezamita zany hoe tetezana de mita. Raha ny tokony ho izy tokony hoe heritaona, hoe 2 taona farafaelany. Ny dribble teoko 5 taona, taiza mbola nisy tetezamita na 5 taona. De ohatran'izany koa ity resaka le hoe fanendrena gouvernorat ity tadiditsika tsara tamin'ny voalohany fa de hoe vonjomaika io. Inona ny vonjomaika io? Zao efa ho tapitra ny fotoam-piasany ny filoham-pirenena efa ho tapitra ny 4 taona. Efa ho tapitra ny 4 taona na tiatsika na tsy tiatsika efa ho tapitra ny 4 taona. De mbola hoe io ihany. Nefa tsisy milaza an'izany mihitsy ao anaty lalam-panorenana. Iza nefa tsy miteny hoe tsy mety an'io io resaka gouverneur io. Tsy miresaka olona mihitsy eto. Fa le fomba mihitsy ametrahana an'lizy no tsy ao. De inona ny asa ataony ihany koa dia izy rehefa tsy araka ny lalam-panorenana de tsy gagitsika raha tsy araka ny tokony izy ny asa atao. Ahoana moa inona ny pirofo hoe tsy araka ny tokony izy? Tsy misy ao ny mpanolontsaina paritra. Zany nefa voalaza ny lalam-panorenana. Aiza zao zay mpanolontsaina paritra ary ny gouverneur tokony ho fidiana. Tsy ny gouverneur fa ny lehibe an'ny faritra tokony ho fidiana. Lazainy lalam-panorenana zany ny voasoratra ao fa tsy ary amin'ny conseil des ministres ianao no manao an'izao décret isan-karazany zao ikitiana ny lalam-panorenana. Taiza mbola nisy hoe décret no ahafahana manova ikitiana ny lalam-panorenana. Rehefa tena ikitika goavana ianao de avereno any amin'ny vahoaka
ny fanapahan-kevitra avereno any amin'ny vahoaka de zay natao hoe referendum. Iza mony tsy efa nampanao referendum mateto ity lalam-panorenany ity ane ka ny fitondrana am'izao fotoana izao mihitsy ny akamaroan'ny mpitondra am'izao fotoana zao no nampandany an'io nampanao eny feny soratra eny daholo zao voto tambohana Antananarivo zao tam'ireny hoe io ny tena lalam-panorenana mety io ny tena za hoe hoy afaka alefantsika eto ny fanazavana tam'izany fa ny akamaroany ny mpitondra kehitriny tompoko dia nampanao eny an'io lalam-panorenana io nefa ry zareo indray no tsy manaja an'le izy tsy ny tim nampandany an'io tsy ny RMDM no nampandany an'io tsy ny panorama no nampandany an'io tsy ny HVM no nampandany an'io raha hoe raisina amin'ny ankapobeny zany raha hoe raisina amin'ny ankapobeny ny HVM aloha teo ihany fa le hoe tena le hoe tompona andraikitra tamin'ny hoe teo moa zany tetezamita de avy eo niova ny fandehan'ny raharaha zany dia mipetraka ny fitondrany ny HVM tokony ho fantatsika tsara zany fa nga ny HVM tamin'ny fitondran'ny président Hery Rajaonarimampianina nga nanendry gouverneur fa nga ny président Ravalomanana nga nanendry gouverneur satria tsisy an'izany tao anatin'ny lalam-panorenana fa taty aorianany 724 dia lasa mipotra avany hoe gouverneur zany hoe tsy araka ny lalam-panorenana mihitsy zany de inona no zavatra mandeha am'izany zao inona ny zavatra mandeha anatin'izany rehetrarehetra any satria ary amin'ny laingony ery mihitsy ary amin'le lalàna ary ananina ary mihitsy ary amin'le voalohany ery no tsy arahana toy ny tsy ajaina toy ny anak'Andriamaso de tsy gagitsika raha ohatra an'izao zany le firenena aza gaga mihitsy raha ohatra an'izao ny fijaliana mahazo ny malagasy ka raha hoe ny aty amin'ny mpanohitra ny de ho atosika hoe any amin'ny tsy fanarahan-dalàna tsy tafiditra am'izany mihitsy ny mpanohitra efa fantatry ny aty anivon'ny mpanohatra zany araka nambarany président Marc Ravalomanana io tsy tafajoboka am'izany mihitsy ary tsy mijabaka am'izany mihitsy ny eo anivon'ny mpanohitra atao daholo zao fandrangitana rehetra zao de tsika moa zany mety eritreritany sasany ka olo mifo ka rehefa olo mifo reo de tsy maintsy anao ny tsy fanao de tonga de raisy-potsiny de tonga de idina ary fa ny lalàna ihany ary zao tsy vitany hoe tsy fanajana ny lalàna no ataony ity régime ity am'izao fotoana zao fa manao ny tsy fanao mihitsy inona indray zao ty resaka trano vola atao amin'ny parpaing ity trano vola ao anaty rova ao de béton de parpaing zany no hitao am'izao de niteraka resabe le izy hoe ahoana ary zany ao anivon'ny fitondrano ve mba misy mpanolo-tsaina ve ao fa ahoana zany ny fandehan'ny resaka ao rehefa andeha anatanteraka zavatra indrindra amina atoejavatra saripady eto amin'ny firenena toejavatra tena hoe saripady eto amin'ny firenena ka zao le izy tonga de hitsina ny resaka raha ohatra zany ka misy eritreritra na hoe fanapahan-kevitra ikitikitika ny ao anaty rova ao verina ndre-pandeha raha misy eritreritra na hoe fanapahan-kevitra ikitikitika ny ao anaty rova ao dia tsy tokony andeha fotsiny am'izao andeha amina hitsin-dalana tsy mandeha zany tsy mety amin'ny resaka hitsin-dalana ity resaka hoe maizy azy ny firenena ny maizy azy ny vakoka inona no atao hoe vakoka inona aloha no atao hoe vakoka alohan'ny ikitihanao atsy na ikitihana an'ity na ikitihana an'ity fa tsy taitaitra fotsiny eo ny vakoka tompoko ary ny vakoka dia mifandray mifamatotra mihitsika tsy hoe mifandray fotsiny fa mifamatotra amin'ny tantara rehefa tsy hainao ny dikany hoe vakoka rehefa tsy hainao ny tantara tena marina de aza mikitikitika aza mendimendy anao an'izao na anao an'izao fa lasa miteraka korotana mbola eo ihany fa miteraka alahelo
miteraka alahelo ho an'ny tena mahafantatra sy ho an'ny taranaka teoriana. Miteraka alahelo ho an'ny taranaka teoriana le izy satria misy manaonao foanao ary ny atao hoe vakoka mihitsy no tsy fantatra ny sasany fa zay tonga ho any eritreriny ao no ataony. Ina moa ny tiano tenenina am'zany? Ny tiano tenenina am'zany de izao, ity resaka nahatrovo ity, io zany de fa vakoka io, vakoka ho an'ny malagasy tsy akanavaka. Diso be le fitenenana hoe anomerina io na hoe an'ny resaka andriny io, tsy zay le izy fa rehefa izy zany hoe vakoka izay anontany io ny any amin'ny UNESCO zay sampana ngeza be eo anivon'ny firenena mikambana zay manaraka akaiky sy mijerenireny resaka vakoka ireny. Ka rehefa tsy voakarakara zany, rehefa tsy voanja zany ny tontolo ny vakoka de inona moa tompoka ny mahafirenena ny firenena? Inona ny mahafirenena ny firenena raha ohatra ka tsy misongadina ny vakoka ne mitahiry ny tantara, ny vakoka ne no milaza ny maizy aza ny firenena anankiray. Tsy ataotao fotsiny akory reny akademia reny na igalenia raha nanangana an'io, misy dikany zany, anontany io ny frantsay, anontany io ny britanika vao avy namoy ny mpanjakany teo. Fa jereo tsara amin'ireny firenena ny antsona hoe ny lanja sy ny maizy azy sy ny asiny, zay le tena zava-dehibe zay, le asiny jereo tsara. Fa ny firenena zay manaja ny maizy azy dia mandroso. Jereo ny karany, jereo reto karany eto Antananarivo reto fa jainy tsara ny azy maizy azy. Jereo ny sinoa rehefa miresaka ny samy sinoa na miresaka ny samy karana, tena nay mba efa niditra tany amina tokantrano na karana teto Antananarivo teto, rehefa miresaka ry zareo miresaka amin'io izy de miteny malagasy na miteny frantsay. Fa rehefa tsy tianao fantatrao ny zavatra resahany de miteny karana, tsy fantako hoe inona moa fa ny antsika moa ataontsika hoe akapobeny fotsiny le hoe karana zany fa misy mampiavaka azy koa zareo zany fa hoe ntsika moa miara-monina eto. De miteny karana izy tonga de ozy tsika hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra, ianao ny tsy mahafantatra fa ry zareo fankahazo tsara. De ohatr'izany koa ny sinoa moa zatra n'ity motamo hafahafa ity de azonao ihany ny tiany tenenina. Fa rehefa tena samy zareo no miteny teny mandarin izy de ho an'ny malagasy zay mahay teny mandarin de mahazo an'le teny. Fa io teny sinoa io koa kay mbola hafa kay ny teny sinoa any atsimo, any atsimo Chine mbola hafa io, tsy mitovy am'le mandarin ary, iny le national le teny mandarin, fa le teny sinoa le mitrangany ty resaka vantaminina sy lasopy tsinoa ty any amin'ny faritra atsimo Chine any akaikin'ny Hong Kong any no misy an'izany, de hafa mihitsy le teny sinoa any. De ohatran' zany le izy, ny olona manaja tsara ny maizy azy sy ny mampiavaka azy, indrindraindrindra ny vakoka. Ny eto Madagasikara am'izao fotoana izao ny resahana dia manao zavatra tena hoe hitsin-dalana fotsiny arak'izay eritreretina any. Ny mpitondra fanjakana zany moa zany no tenenina amin'io satria io zany le Colisée aloha, nde aloha iny tsy resahantsika fa ity le resaka trano voly ity no asiantsika resaka. Ianao zany raha vao ikitikitika ao anaty rova ao raha ny tena izy de mila fantatrao aloha ny tantara, dia mila mifampiresaka ianao am'izay atao hoe tsy afaka miala. Io 700 zany tompoko de mbola atao anatin'ny fanjanahantany zany. Fa ny frantsay mpanjanahantany tsy sankitikitiky an'io, ohatrany tsy mety aminay frantsay ty fa andeha hokitiana, andeha ho atao an'izao. Amin'ny ankapobeny zany izy io dia hazo. Ary izao no fandehan'ity trano voly ity rehefa tsy fantatra ny sasany. Raha tamo voalohany no nampanangana an'izy io zany tamin'ny taona 20valonjato sy 1000. Io amin'ny sary io saorana mihitsy ny namana teknisiana namana faly eo ambadika eo. Alao fantaritsika malagasy indrindra isika taranaka teoriana am'izay hoe mitombona tsara ny tsikera
ataony maro amin'ny zavatra ataony ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao amin'ny fananganany ny tranovola zay ataony parpin zao le izy Radama voalohany no nampanangana an'io zany io tranovola io tamin'ny 20 dia arsitekta vazaha atsona hoe Gros no nampanaovy ny Radama voalohany azy ao tsara aloha zay de tao amin'io tranovola io zany le tany voalohany nampanaovy ny Radama voalohany io no nametrahany Radama voalohany ny vady politikany de tsy izy io zany fa i Rasalimo rehefa tonga aty Tananarivo aty zany Rasalimo dia ao no ataony de taty amin'ny 570 efa ranavalona voalohany ray mpanjaka dia le tranovola le nampanaovy ny Radama voalohany teo zany de solony an'ny tranovola hitatsika taty aoriana zany de io eo amin'ny sary misy boribory be io zany le tranovola le io zany le may le taty aoriana de io koa zany no nitoerany Kioton-Radama le zanaky ranavalona voalohany zany lasa Radama faharoa zany taty aoriana de tam'izany fotoana zany dia fady verina tsara fady ny nanangana trano tany na trano vato teto Antananarivo tantara zany ary rehefa jerena tokoa ny trano zany teto Antananarivo dia ny tany aloha be tany tamin'ny andron'ny Radama voalohany no resaka eto de nipita tato amin'ny ranavalona voalohany dia izay le fipetrany fa rehefa taty aoriana moa zany rehefa teo i ranavalona voalohany de ny finosiny vato le manjakamiadana fa tamin'ny akapeny dia iza moa nanao anazy io nampanaoviny azy zany zay resaka manjakamiadana zay i Zalaborta de misy anarana tsy afaka miala ao amin'io resaka anaty rova io ndra ny resaka hoe fotodrafitrasa na resaka trano na resaka inona io de ao zany ry Gros vazaha zany Zalaborta William Poul zany nanangana ny fiangonana anaty rova tamin'ny 1970 sy 1990 zany rehetrarehetra zany dia mifamatotra daholo amin'ity resaka hoe anaty rovo ity de akoatrany hoe manjakamiadana tranovola de mbola misy hoe besaka na manapso natsangany Rasoerina inona ihany koa mahitsela fanjaka natsangany Andrenampoinimerina natao ny terizany an'le sampy manjaka tsiroa izay sampim-panjakana zany no tao anaty rova atao zany dia eo am'izay ary ny mipetraka le vako de akoatr'izay mbola nisy rova ihany koa taty Sonerana fa mipitehan'ny frantsay de ny Solon'ny Tobo miaramila fantatrao ve zany misy mahafantatra zany fa misy tsy mahafantatra ihany koa zany hoe tsy mandehandeha fotsiny am'izao ity resaka ity de raha mipetraka zany tsika hoe vakoka ohatran'izay de misy tompoko ny atao hoe UNESCO eo anivon'ny firenena mikambana de akoatran'ny UNESCO zany rehefa mametraka hoe ho atao patrimoine ty zavatra ity sy ity de manao fanadiadiana izy fa tsy tonga de mandeha fotsiny am'izao reny pyramide ny Egypte reny ane tafiditra ao anatin'ny patrimoine international le ohatra fotsiny reny moa zany ny tena fatatsika hitatsika mahazatra patrimoine de anisan'ny fepetra goavana be ny amin'ny hoe famerenanao raha ohatra zany hoe nisy fahasimbana taty aoriana de averinao amin'ny tokony ho izy eo ihany koa le kipitsopitsony isan-karazany ilay vakoka fa raha tsy zany tsy vakoka le izy ka inona zao ty trano atao amin'ny parpaing ty vakoka ve zany sa inona ny fiantsoana zany sa io inona ny mahatrano vola zao tonga de vato be tonga de parpaing be parpaing sa inona io sa vakoka version 2022 sa vakoka atao hoe inona indray no anaran'io zany zao ny fitondrana am'izao fotoana mantsy tian'ity mametrapetraka anaran'ity zao le izy zao de zao ve de vakoka ve zao tompoko tonga de maso mijery fotsiny zao le am'izao fotoana zao io zao nataony zareo parpaing io amin'ny hoe anaovana hoe ho averina tsangana zany hoe tranovola moa zany ny resaka teo
de efa mandeha ny asa de mandeha atao daholo ty rehetrarehetra ty sorantsika ny namana faly fa anjara atsika taranaka teoriana no mandinika tsara hoe zao no ataon'ny mpitondra zany ao anaty rova ao de iverintsika am'le resaka teo le hoe rehefa ikitikitika any ao anaty rova ao ane ianao dia tsy maintsy fantatra ao daholo ny zavadrehetra na ny fomba tany na ny tantara indrindraindrindra mila fantatra amin'ny atsipriany mila fantatrao ny atsoina hoe vakoka mila fantatrao ny fepetra isan-karazany apetraka UNESCO fa raha fantatra zay mikidikitika ao am'izao fotoana zao ny famaritana natao hoe vakoka ny fepetra apetraky ny UNESCO de verina fa tsy manaonao foana tahaka an'io de hiditra lalina ihany sika raha miresaka sika hoe anaty rova dia misy zavatra tsy afaka misaraka amin'io mihitsy aloha na tiatsika na tsy tiatsika na misy marary ny sofon'ny sasany maheno na tsy marary de tsy afaka misaraka am'izany antsoina hoe anaty rova izany inona moa zany ny tiana ho tenenina am'izay de ny hoe satria ny anaty rovany de tonga de hoe ny andriana zany ny resaka amin'io resaka io satria raha vao miteny ianao hoe andrenjaka raha vao miteny ianao hoe mpanjaka andrenjaka verina be zany tsika tamin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka satria tsy afaka hiteny mihitsika hoe fa fao anaty tantara ranga zany voatra ny mankarary sofina ka na ahoana tsy maintsy zay no izy raha vao miteny ianao hoe Antananarivo tompoko dia tsy afaka misaraka am'izany ny anarany andrenjaka zay ary raha vao miteny ianao hoe faritra ambony io de tsy afaka misaraka am'izany ny anarany ireo mpanjaka maro itsika mantsy mpanjaka fantatsika de hoe Andrenampomeriny Radamy fa talohan'izany ane mbola maromaro ny mpanjaka teto hoe ary misy ny vohatra isan-karazany inina mihitsy zany ho resahany eto satria isika taranaka teoriana tsy mahafantatra de ararotin'ny olona fotsiny pasipasohan'ny olona fotsiny saroman'ny olona fotsiny ka izany tsy resaka hoe adedahana ny resahana an'izany hoe dedaka tsy ihany mihitsy fa ny resahana an'izany de ny resaka maizy aza ny firenena malagasy mandana mankany Grande Bretagne any de hitanao le izy hitanao nen'ny olona fa io zany io resaka hoe anaty rova io tsy afaka misaraka am'izany ny anarana mpanjaka sinsisa ke anao zany raha ikitikitika ao de maninona ianao raha miresaka be debe ne ny taranakireny be debe ne ny vohitra eto raha hoe ny eto imerina zany no resahantsika misy an'ireny mbola taranaka teoriana reny afaka miresaka am'ireny mihitsy mba manao fanadiadiana mba hoe ka zay manana fanirina anao an'izao ikitika ny trano volo zay ka ahoana moa zany ny fandeha fa ianareo no taranaky ny andrina tao tsy misy mahamenatra mihitsy zany fa tsy hoe zao ny tianay atao de asianay coliseo inona ny fandraisan'ny coliseo mba namadika ihany teo anivon'ny tantaram-pirenena ny tantaran'andriana boky zany jereny zany hoe sao de mba misy ifandraisan'ny coliseo tany Roma sy ny tantaran'ny Madagasikara ny tantaran'andriana ny tantaran'ny Merina sao de mba nisy fifandraisany ihany fa tsy nahita mihitsy tsy nahita ny fifandraisan'ny fanjakana tany Angletera sy ny teto Madagasikara amin'ny BDB mbola misy tranom-bakoka ny Angletera any mbola ahitana andreo hoe vakoka malagasy zany zany raha hoe firenena tany ivelany no nisy hoe ara-tantara nisy famatorany tamin'ny taty Madagasikara ny tany Frantsa ihany koa satria ny mpanjaka antsika teto nalefa tany raha valina fahatelo tany Algérie tatsy La Réunion zany raha hoe firenena tany ivelany fa i Angletera ny tena BDB raha tamin'ny hoe vanim-potoana ny fahampanjaka zany fa ny akoatran'izay de tsy de elo loatra ka hoe inona ny fandraisan'ny Colisian'ny Roma amin'ny tantaram-pirenena malagasy tsy misy ka inona nanaovana an'io ao atao inona ampidi-bola de hoe tonga ny torista de makany zay aloha anankiray fa ity resaka trano vola ity zany hoe ikitikitika an'io ianao de tokony ianao zany mba miresaka am'ireo taranak'andriana indrindra ny eto imerina
ho resantsika eo ihany mantsy hoe mampifamatotra sy mampifandray any Madagasikara ray manontolo io resaka anaty rova io ninona kitikitianao ao na ikitika tranovola ianao na ikitika ina ianao na ikitika inona dia tokony manao zay ny tokony ho izy raha ny eto Antananarivo zany satria eto Antananarivo no misy an'izy io mazava loatra de zay ny tokony ho izy zany betsaka ho an'ny taranak'andriana eto fa le hoe mahandrina ihany koa satria tranovola ny resaka oka tsy arary ny sofin'ny sasany fa le mahandrina ihany koa mantsy io koa tsy hoe entina idedadedahany eraky ny fiarahamonina sy eraky ny annery fa ianao zany raha mitondra an'izay hoe taranak'andriana ianao dia mila mampiseho an'izay ko eo anivon'ny fiarahamonina fa lasa ianao nefa tesitra raha vataon'ny olona hoe inona koa reny andrindreraka de tesitra nefa tokony mame modely mba jereo mpanjakany Britanika Elizabeth II andrina izy amin'ny misy azy any fa ile raha matoa de tena manetry tena tsy mba mitsaingotsaingoka tsy mba mitsaingotsaingoka ary tsy mba manao hitsin-dalana efa nisy fotoana hoe may ny lapan'ny Birmingham lapa misy ny mpanjaka may fa Elizabeth faharoa tompoko tena naja tsara ny tokony atao ary tsy nanao izay tsy tokony atao tamin'ny fanarenana ny satria vakoka reny inona koa may ihany koa Notre-Dame de Paris tompoko le flèche potika le flèche le miranirano be ry ambony tafin'ny Notre-Dame de Paris akoatra ny mafiangonana katolika azy dia vakoka koa ireny fa rehefa natao ny fanarenana dia manaraka tsara tsy nanao hitsin-dalana mihitsy Macron sy ny ekipa mpitondra atao hoe sontiako anaovana an'io fa mbola fampiresaka tamin'ny zay ratsa mangaika isan-karazany zay voakasika ka raha neto amintsika zany raha hoe ikitikitika n'ity tranovola ity ny mpitondra amin'izao fotoana zao dia maninona raha mba miresaka moa fa tsy tonga de ataonao parpaing ohatran'io zay tianao atao ao mba miresaka aloha amreto taranaka andrina fa be debe ho izy ireo amin'izao fotoana tsisy idiran'ny politika zany na kely ara tsisy idiran'ny politika fa ny zavatra tsapa de ny maizy atsika mihitsy ny vao hitsakitsaka tsy misy an'izany firenena mandroso zany ka hoe hitsakitsahany ny maizy azy tsisy an'izany fandrosony zany eto ka ianao ara ny maizy ianao raha vao hitsakitsaka ko ianao anatiny ihany no manao ny tsifanao de azagaga raha miteny ry Ndrina Rabaluela hoe be amin'ny mpanjaka zany hoe manota fady normal izy raha miteny an'izany satria reny olonireny koa tsy miteniteny foana fa neny sasany raha vao misy miteny de resaka politika tsisy idirana politika zany fa tena hoe resaka hoe mahamalagasy ny malagasy zay ne le izy karaha ny eto Antananarivo zany zao hoe ny taranak'andriana isa tokony de tokony mba miresaka am'ireny ny mpitondra zay vao ikitikitika ao anaty rova ao misy ny Andre Tompok'Indrindra Andre Ambon'olona Andre Ndranando Andre Masinavalina zanak'Andriana Zaza Marina Zanadralambo amin'ny Andrenjaka zany neto merineto be debe ny taranak'izany ary zany tsy tokony atao hoe dinganina fotsiny rehefa anao zavatra ianao tsy hoe fiambambona akory zany hoe fisehosehoana fa zay no izy na misy marary ny sofin'ny sasany na tsy marary de zay no izy izay no eto imerineto indrindra hoe zany hoe resaka efa tsy hoe resaka Antananarivo reritsony ity fa tena resaka hoe mampiombona ny malagasy iray manontolo zany resaka hoe anaty rovo zany de izay no tokony no fipetraky ny raharaha fa tsy tonga de hoe anao hitsin-dalana ianao zany amin'ny fanatanterahana zavatra izay hoe tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy satria resaka hoe patrimoine ny resaketo resaka vakoka dia eo ny fomba tany lasa manota fady mivoaka daholo zany fitenenana zany am'izao fotoana zao de hiteny am'izay hoe ny enenivon'ny fiarahamonina ka tsy polo metatra izy iny efapolo metatra le hoe ina moa ny anaran'izy iny vola mahitsy i vola mahitsy io le hazo be le tao anaty rova de ny tena tamin'izy mbola dia hitatsika fa hoe tany amin'ny faritra Atsinanana tany
fa olona trany amin'ny vatandelahy 10,000 no sitona niny tonga tatya Antananarivo taty. Dikan'izay zany tsy hoe Antananarivo rery raha vao miresaka hoe Manjakamiadana fa mampiray ny malagasy io, malagasy ray manontolo tsy akanavaka mihitsy. Zany ene ny hazo, resaka hazo ny tena misongadina raha vao resaka hoe anaty rova. Tsika mantsy variana am'le vatan'le efa notantaraina teo le hoe i Manjakamiadana zany le finosiny Zalabory Davato de io no hitantsika. Fa ny talohan'izay rehetrarehetra zay de hazo. Raha vao miresaka hoe Andrenampomerina, tsisy an'izany Andrenampomerina nanao trano tamin'ny parpaing zany. Tsisy an'izany fa hazo. Ary io hazo hoe nanaovana ny trano teto Antananarivo na tsy ny teny amin'ny faritra ambony teny ary fa na ny tety amin'ny faritra iva sy ny rehetrarehetra hazo, satria izay ny tena nazatra tamin'ny vanim-potoana tany aloha tany, tany amin'ny mpanjaka, tamin'ny radama voalohany tany de tsy aveto. Finona na tonga le fitenenana hoe Antananarivo no tsara trano, vaky ny adina no solavatony. Fa inona no natonga izany fitenenana zany? Avy any vaky ny adina any ene ny hazo nanaovana trano teto hoe. Zany hoe mampiray ny malagasy zany ny tantara, ray anysika. Ray anysika fa misy mokamoka any tonga de hoe atao parpaing, atao béton le trano vola. Inona ary zany? Zay le izy zay. De misy ireo lefa nitonontononona teo zany hoe misy taranak'andrina sy tsy azo tikaina reny. De misy ndray mivoatra ihany koa satria ny tantara mantsy tsy mahay tantara zany ny tompona andraikitra am'izao fotoana zao hoe. Ary tena mandiso tantara hoe namana fanira zavo manantany arabaina izy. Mandiso tantara. Zava-doza zany amina firenena anankiray. Zava-doza. Ao ny tsy mahay tantara, ao ny mandiso tantara. De tsika moa eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Manda miezaka mameno ny tsy feno ary manitsy ny diso zany amin'ny reny toe-javatra ireny. Manezaka mandiso isorintsika ny diso ary mandiso ny zavatra diso. Zay isika eto dia mandiso ny zavatra diso izay ezahan'ny sasany atao sy ezahan'ny sasany aparitaka eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Averintsika tsara izay. Miezaka tsika eto ny mandiso ny zavatra diso. Ao tsara zay tosotsika ireo diso izay ezahan'ny sasany aparitaka. De nitentsika teo hoe tsy azo lalovana fotsiny raha ny tena izy. Raha hoe kitikitika zavatra ao anaty rova anao zany ny taranaka ireo andrina zany raha ny eto imerina. Fa miteraka alahelo ilay izy. Ary tsy ireo hoe taranak'andrinareo ihany no malahelo ao anatin'io. Fa ny malagasy mihitsy ny malahelo satria ilay vakoka izay maizy azy ny fireneny, ilay vakoka izay nampivelan'ny razany no atao tsinitsinina amin'izao fotoana izao. Raha ny eto Antananarivo betsaka ny vohatra izay misy an'ireny taranaka ireny zany. Dia ao zany ohatra hoe raha ny vohatra zany ny any avaratra iny zany zao satria resaka tantaram-pireneny ty de iny resaka hoe Ambotrabiby, Ambomanga, Ambotrolomahitsy, Akadivorobe, Feferana, Ambotratenaina, Manandrina Varadrano, Ambatofotsy Varadrano, Lazaina Varadrano. Lazaina Varadrano nisy Ranivo Martiora le saika le navarina tetsy Pamarinana fa izy moa amin'ny hoe taranak'andrina azy. Tantara zany dia tsy navarina teo i Ranivo ao Lazaina Varadrano ao ny fasany be da be am'izao fotoana zao mbola tarana ny tompoko zany Ranivo zany. Tantara zany tsy azonao ovany zany, tsy azonao kitikitiana zany hoe tsisy an'izany nisy zany. Fa i Rasalama no le fonina tao Ambohipotsy fa teneniny sasany hoe navarina tao Pamarinana ny Rasalama. Inona ary zany tantaranao tsy hainao. Dia eo ireo vohatra ho isika ho an'ny eto Antananarivo dia maro mekandrefana indray Ambohidratrimo, Anosimanjaka, Merimanjaka, Kianja, Antsahadita, Akadivorobe Atsimo, toerana misy an'ireo hoe Razambeny, Andrina tany aloha tany daholo zany rehetrarehetra zany. Ny aty Atsinanana misy ny
ambotranao tsinanana vidy azo akadin'andrina ambotry ny andrina betsaraina masindray ambo be ilafy ambo malaza merikasinina lasora ambo manambola vohitra eto imerina daholo zany rehetrare zany mbola be ny tsy voatonina betsaka de am'ireny a misy an'le taranaka zany de maninona raha miresaka zany ao anatin'izay zavatra zay fa tsy tonga de manao a hitsin-dalana mbola misy any ko eto ny solotenan'ny UNESCO anontany hoe ahoana moa ny kipitsipitsany sy mifepetra amin'ny toejavatra raha anao an'izao zay ka mba ho voatazona ilay mahavakoka mivakoka mba ho voatazona ilay mampiavaka izany ohatra anankiray ihany ko ho tenentsika teo zany tenentsika teo daholo hoe ianona nanao maritrano nanomboka tany amin'ny radama voalohany ny tompo-kevitra de malagasy fa ny vahiny no teknisianina de le vahiny manaraka mibaiko ny mpanjaka ko de tsy fantatsika i Jean Laborde tsy tonga de nanao zay tiany teo tamin'ny hoe finosina vato le manjakamiadany fa ny mpanjaka de malagasy zay niara-ny asa tamin'ny mpanjaka miteny hoe ohatr'izao de nandratanteraka Jean Laborde ohatr'izany ko i William Poul le nanangana ny fiangonana anaty-rova tsy nanao zay tiany izy fa mbola teo raha navalona faharoa miaraka amin'ny mpanolontsainany de hoe ohatran'izao anaovana azy gros lay nanangana ny tranovola tamin'ny voalohany zay nampanaovy ny radama voalohany zany teo ny vahiny fa taty aoriana koa ny nisany malagasy indrindrandrindra taty amin'ny fanarenana zany raha miresaka zao tsika hoe i manjakamiadana tamin'ny fotoana ny tondran'ny président Marc Ravalomanana no nezahana namerenana an'io ary tadidinay mihitsy tamin'ny fanarenana an'io manjakamiadana io zany iverina am'le endriny ety ivelany aloha fa zao moa am'izao fotoan'izao ny mpitondra am'izao fotoan'izao de lasa ohatran'ny carreau be ny ao fa le tamin'ny namerenana amin'ny endriny tety ivelany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tadidinay satria izay nanao reportage tao foana de tena nojerena tsirairay ny vato satria efa be dehibe zany ny vato efa may mahery ny afo tamin'ny namay an'io manjakamiadana io tena nahery de misy ny vato tena hoe tsy azo raisina intsony fa tsy maintsy ny diniana hoe avaisy ty vato ty fa tsy hery mahitahita vato eny ianao de atao hoe atao ty tsia tena najaina mihitsy hoe inona ny tena teto tamin'izany fotoana izany inona ny teto de najaina mihitsy tamin'izay le hoe fanarenana zay tamin'iny mbola nitondran'ny président Marc Ravalomanana amin'ny firenena io talohan'ny 7 zay zavatra zay de ny architecte izay nampiandreketina ny fanarenana an'io talohan'ny 7 dia teratany malagasy zany zao dia tena hoe voafatitra ao anatin'ny tantaram-pirenena ary tsy azo moditsita izany olona izany atononoko eto mihitsy ny anarany architecte izy Mike Rabary Arvelo zany ny architecte zay nampiandreketina ny fanerenana malagasy nampiandreketina ny fanerenana any manjakamiadana tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana efa nodimandry izy vady amanjana mbola ao daholo fa tafaresaka zay moa miona satria olona akaiky ny tena zany izy ry zareo mihitsy tena akaiky be ny tenanay de saika miona foana dia io izy rina manjana zany tsy mandendeha am'izao io ary tsy maintsy olona mahafantatra tantara eo maarchitecte an'le olona fa eo ihany ko ny hoe tena mifahaizany momba ny Antananarivo ty ny fahaizany ny tantara ny fanajana ntsona hoe vaky karamanao ianao zany hoe miteny anao zany hoe za manam-pahaizana am'izao fotoa zao fa iny fahaizanao iny tsy maintsy ampiarahanao amin'ny fifehezanao ny tantaranao sy ny tantaran'ny firenenao sy ny tantaran'ny razanao sy ny tantaran'ny vakoka izay efa mipetraka eo tsy maintsy mifameno reo fa tsy misy mandeha ila zany za mahay beko zao ny diplômako de zao de eo ianao de hoe efa taona 2024 zao ka tsy maintsy de asiana teny frantsay kely de tsy maintsy misadapta kely am'izao fotoana fa manjary tsy tonga ny touriste inona fangano touriste ny ambony no ny mayanao anao
tonga ho azy ny mpizahatany rehefa misongadina ny maizy azy ny firenena anankiray akatia Madagasikara vinde izy de hijery Colisée any Rome izy any ny tena misy ny Colisée fa tsy aty fa raha ohatra ianao anangana ny trano vola de trano vola tamin'ny poziny hatramin'izay sy le zavatra anaovanao azy izay mitovy tamin'ny nanamboarany tany aloha azy no tadiavin'ny olona fa iny ty trano vola amin'ny parpaing ty de zay no zava-misy ka hoy isika teo hoe ny arsitekta zay nanarina an'io dia izy moa efa nodimandra le olona ho Mikera Bary Arvelo ny anarany zany olona tena hoe tsy afaka misaraka ny tantara zany fa matotsika mahita an'io anaty rova isan'andro mandeha eny Anosy Mahamasina mba andia mitazana any ambony any de mahita ny anaty rova dia tsy afaka misaraka am'izany ny anaran'izany olo zany tamin'ny andro izay tamin'ny fotoana izay nitondrany ny président Marc Ravalomanana ny firenena de tafaveriny de mba samy falifaly ery fa mba hoe miverina moa le endriny ivelany zany hoe misy an'le tilikambo anakevatra babangonana io taloha tam'le taorinan'le may babangona dia mba falifaly ery isika ary zany olona zany dia tsy afaka misaraka ny tantara-pirenena malagasy zany izy moa nodimandry nalevina teny Ambotatenaina teny Avaradrano tandremy tsara fa mila mahafantatry tsika mba hainy sasany ve zay indrindra mba hainy sasany ve zany satria zay ho le izy tsy mandehandeha fotsiny am'izao io zavatra io raha mbola idirantsika amin'ny atsipriany teny Ambotatenaina Avaradrano no nanafenana nofo mangatsika n'zany olona zany zay nanao ny nitarika ary nisy vazazy tao fa izy no nitarika arsitekta malagasy reharehan'ny firenena zany eny Ambotatenaina izy no milevina ny mpitandrina pasteur Ravalsona no nitarika amin'ny fivavahana atao amin'ny Efitsikema Ambotatenaina tam'izay fa izy pasteur Ravalsona moa nitarika ny tona fiangonana Manandrina Avaradrano tam'izany fotoana zany zao izy efa tsy antsony fa efa nafindra ao amin'ny Efitsikema Makadifotsy zany le izy aloha zany ho fantatsika fa misy ny teratany malagasy zay tsy afaka misaraka amin'ny resaka vakoka eto amin'ny firenena raha vao vazaha mantsy nresana de mipingampingery tsika fantatsika dolo ty anina rerarety fa raha vao teratany malagasy de ohatran'ny adinidinitsika ilay raharaha zany ka zay no tsy maintsy apetraka mazava tsara rehefa ikitikitika an'io zany ianao dia mila manaraka ny izay tokony arahana fa ireo izay voakasika io napahitantara io na ny taranak'andriny io na ny fiangonana io misy fiangonana ao anaty rova William Poul nanao an'io ary tsy afaka misaraka am'izany ny FJKM izay zanjavelan'ny LMS ny FJKM fitambarana fiangonana anankitelo ndray am'ireo ny LMS fiangonana protestanta ane finoana protestanta ane fivavaham-panjakany tamin'ny andro navalina faharoa so de tsy fantatsika zany fa ny tantara de tantara oka tsy hovahovainy io oka tsy hodisony io fa lasa diso daholo ny fiainan'ny taranaka eny ary efa tonga eto namana fanira zavy manatany tsy maintsy nresany zay namana fanira satria mba hampazava amin'ny olona hoe zao zany tsika mahafantatra tsara hoe ataon'ny fitondrana am'izao fotoana zao ty parpaing ny trano vola dia anjaratsika no misaina tsara manoloana ny toedrara dinio tsara maizy ianao sy ny tantaranao ndao ary namana faniry eny ary de miarabanao rena miaraba ny teknisiana zay miasa nandritra izay efatrandro zay hiditra amin'ny fadimy andro tsika raha-pito zany hoe dimy ao anatin'ny fito andro no mandeha ny fandarina miara-manonja de miaraba an'ireo teknisiana eto amin'ny foibe any amin'ny faritra sy any amin'ny radio mata isika rehetra zay manaraka de kopakopatanana ho atsika any ampitan-dranomasina any sy eto Madagasikara maromaro ny zavatra ho resahantsika eto anisany ity fanimbazimbana sy famotena ny hasiny mamalagasy ny sotoavina ary ny famafana ny tantara ny malagasy Madagasikara amin'ny endriny ray manontolo misy zavatra ngeza be ao ambadika zao fa tsy hoe mandendeha ho azy akory
fa misy zavatra iny naompitehana ary misy kilalao maloto miodina ao ambadika zao kolizeny kitihana lapany masoandro ty kitihana ndray trany vola sy manampy soa misy dikany zao ho resahantsika zay rina araky mifahafantarantsika ny tantara sy hoe inona ny zavatra tokony ho sain'ny malagasy sy Madagasikara manoloana an'izao zava-misy ataon'le fitondram-panjakana zao satria tokoa lay fahasahina miopapana ary efa nambarantsika teto zay hoe enerzia ny vava mivoaka ka raha ny teny zany Andriamatoa Rajoelina hoe zay tsy nataon'ny olona tao anatin'ny 20 na 80 taona de ho ataony de mazava be zany fa zao zavatra zao zany misy missionnaire be da be manapotika amin'ny Madagasikara zany ankehitriny dans ny fitondrana am'izao fotoana zao na tiany na tsy tiany ho azavaintsika eo zay akoatran'izay izy vahiny namana avy amin'ny fianaratsoa ho avy eo baky za rehefa avy eo andrenanja de andaminazy rena andray azy iverina amintsika rehefa avy eo iresaka amin'ity grevy ny fary malagasy ity iresaka mahakasika indrindra ny inona moa zany netsitsika iresahana azy ny resaka politika amin'ny akapobeany mihitsy eto amin'ny firenena satria misy zavatra miazakazaka mahatonga saina mamperitreritra ankehitriny ary miodina faran'izay tsy izy ny tour d'horloge miazakazaka manaraka amin'ny vanim-potoana ary iainantsika ankehitriny fa tsy maintsy mila vahana ny olana eto Madagasikara de izay lafin-javatra zay no resahantsika rehefa avy eo zany goavana be ny tiantsika resahana an'izay antony avy zay fa mialohan'izay eto de tehiteny ny amin'ny hoe any amparafara volany raha ny vaovao re zany de ny hoe hidinany ny ministra ray ao anatin'ny gouvernemanta ny hametraka samboady raha ny fahafantarana ny vaovao samihafa zany ho an'ny ben'ny tanàna ao anatin'ny distrika na parafara vola ho tanterahana izy io raha pitso dia eo anoloany ny commune Nororo no anaovana azy raha ny fantatsika ka ny fandaminana moa zany am'izay de hoe ben'ny tanàna eo amin'ny 20 sa 4 eo zany no ametrahana an'izay samboady zay ary ny maraina de toisy tana maro ho an'ny fanadiovana zany trampokon'olona ao anatin'ny ty commune Nororo zay andresantsika parafaravolo ty rehefa maka sy mandray ny vaovao samihafa tsika de hoe mielo ary fatapatatsika rina lizy hoe rovina no tapitra le mandat tsy ho ela ntsony de ho tapitra ny mandat amin'ny ben'ny tanàna fa iazakazahana mametraka samboady zay misy averintsika hatrany ny fiatsika rehetra ho isika ataon'ity fitondram-panjakana ity dia mitantara makany amin'ny 2023 daholo tahako no maly tao anatin'ny conseil des ministres de manendry directeur régional maro be le fitondram-panjakana manala olona ihany koa izy fa misy calcul politika be da be ao ambadika zany ary saika ireo fikambanana miaradia amin'Andriamatoa Rajoelina sy reny lehibe andre fikambanana reny eny amin'ny faritra na distrika no mena promotion de fatatsika vetrany fa mission politique 2023 ny anendrena sy anesorana andre olona zay tsy mahafatoky manana andraikitra politika reny de raha namaky ny conseil des ministres de ahitana taratra am'izany iza daholo reo olona tendrena tsy kelikely reo ary saika isan-kerinandro mampiomana an'izany foana tsika eto reo olo reo de efa mieritreritra ny akafahefana ao anatina fahefana ao anatina fanjakana ka tsy afa-po amin'ny olona petrana izy donc zay tsy mahavita mission na zay hafahafa de akisaka de mametraka olona vaovao de olona ka amina karazana fikambanana maro be miaraka amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao na ao anatina antoko politika izay manohana an'le fitondrana no mena an'izay promotion interne zay fa mission politika ny tena tian'ireo olona ho atongavana ahafahana zany mametraka pression mametraka organisation ho an'ny élection présidentielle 2023-2024 zay io raha io ka raha ohatra zany mandeha le hoe hametraka samboady mitety commune samihafa mitokana zava-bita zay mifangaro amin'ny volam-panjakana lo resahantsika zay rehefa avy eo amin'le resaka andresahan'izy eo na ny inspection générale de l'État de hoy isika hoe tsy tongatonga ho azy zany tsy zavatra parazara zany
ary tsisy zavatra par accident zany amin'ny politika fa efa tout est calculé daholy. De io fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana io zany ho any aloatra mangoro, any parafaravola, ametraka samboadina be ny tanàna, de avetratsika fanontaniana. Raha misoazira ministra Kotsa ny fitondram-panjakana amina région iray, roa ny antony. Voalohany, na le olona tena zanaky le tanàna de mahafantatra tsara izy amin'ilay faritra dia apetraka ozy ministra Kotsa. Na faharoa, ny asa tao amin'le toerana izy, na ny ray aman-dreniny à la limite, na valo votaka tao no ny antony maro samihafa dia mahafantatra kokoa an'le tanàna izy de napetraka eo. Fa ndraindray tsisy fampidira mihitsiny ary tsisy ataontsika hoe zavatra nitsabahany nandritry ny fotoana tao anatin'le faritra fa apetraka ministra Kotsa. De ndraindray tsy faritra iray fa mety faritra roa na telo no omena n'ilay ministra ho kotseny. Dikan'izany zany de zao misy influence politique, misy mission politique, misy résultat politique tadiavina an'izany tompon'andraikitra sady manao ny fitandrana ara-panjakana no manao ny hiraka ara-politika ao anatin'izay gouvernementa izay. De hitantsika eo rapito zany fa mahavariana fotsiny de hoe efa manomboka hifarana amin'ny mandat. Ny tokony ataon'ny fitondram-panjakana aza dia manatanteraka fifidianana arak'izay baiko nataony ny HCC na ny haute cour constitutionnelle. Hoe ataovy didy anenina voakan'ny HCC, ataovy ny fifidianana am'reto commune isanisan'reto, fifidianana be ny tanàna, fifidianana mpanolotsaina. Fa tsy nanao le fitondrana ry. Ny zavatra ataony efa tapitra amin'ny mandat makataona ray mahery kely monja de ny ataony de hoe ametraka samboadina be ny tanàna, isavily ny asan'ny be ny tanàna, ahafahana mametraka empreinte politique, ahafahana manao descente politique rehefa aveo ho tonga any amina hoe pré-campagne. Satria reto olo reto amboro matahotra ny dikan'izany. Satria efa fatany fa tsy tafa vokatsony izy raha ohatra ka le code de popularité nresantsika. Efa nitondrantsika fanazavana fa any amin'ny tany mandroso dia mivoaka isa taona ary saika isaky ny embolana mihitsy aza ny code de popularité ampitondra. De eo ny ahitana an'le korba samihafa ary efa misy institut zay manao sondage. De mivoaka eo hoe tam'ty embolana voalohany ty na enim-bolana faharoa ty, zany hoe premier semestre, deuxième semestre, inona no fomba fijery mivaoka mahakasika an'ty filoham-pirenena ty na mahakasika an'le premier ministre. Ary manampy an'le filoha ny fivoahany. Manampy mihitsy fa tsy hoe miteraka frustration ho azy. Indrindra mantsy zay na miteraka fahalemena politika ho azy, fa manampy azy le izy hoe tamina fitantanana ohatr' zao zany tsy nety. Ny mesure sy ny décision raisitsika tamina fotoana ohatran'izao zany tsy nety, dikan'izay manariny sika. De ny eto Madagasikara tsy manao an'izay, nana manao asarotsariny échantillon ny raisiny. 1000 teo eo ny raisin'ilay ONG anankiroa. De hoe mbola ho lany à 52 à 53% le fitondrana, mety efa zay ny ketrikizy menakavy any ambadika any. De entina amina karazana échantillon na sondage l'izy avy amina ONG anankiroa. De resaka velirano mody resahanao anatin'izany, le velirano nefa tsy miainga 12% l'izy mba vita ao anatin'izy, fa 53 na 52% mbola metraka fitokisana. De ahoana mampikôlina an'izany? Le zava-bita tsy mihitsy nefa le sondage te ametraka fa mbola hanana fitokisana am'le fitondram-panjakana am'le élection ho avy eo le vahoaka, de échantillon 1000 ny raisiny, de kaikiny hoe fa inona ary ty? De azo azontsika sary an-tsaina l'izy ny amin'ny hoe io zany nefa vato vonombonina quelque part any. Sondage fopla. Sondage fopla. Hanereny ho premier tour de vite de lalaovy ny serasera an'le solombavam-bahoaka miaradia am'le fitondrana l'izy.
sy ny perroquet kely maro samihafa ny aminy hoe vitana premier tour de vite io satria miasa le fitondram-panjakana. Mon Dieu, mon ay. Fangaro daholo zany lafin-javatra rehetrarehetra zany. De verenantsika le adevitra riny. Na dia ity toetra ataon'le fitondram-panjakana ity zay mamodika ny asiny sy ny fiandrianana ny resaka sotoaviny ity fotsiny azy. Dia hanimba be da be ny vato ho an'izao fitondram-panjakana zao. Za mbola tsy hiteny zavatra fa ny aminy hoe inona no zava-doza ateraky ny fikitihan zavatra tahaka zao. Manangana trano tsotra aza ny malagasy rina dia mitady andro. De io zao fantatry ny rehetra tsara. Anororo zany ne fantatry ny rehetra tsara ny andro ratsy andro tsara. Verina kely ihany a. Fosika hoe inona mampiazakazaka hanao samboady eo amin'ny devaon'ny lapan'ny tanàna. De inona no hoe mampiazakazaka hanao tanamaro tranopokon'olona. De iza daholo no nasaina de maninona ny distrikana Parafaravola fa tsy Moramanga, tsy Andilamena, tsy Ambatondrazaka, tsy Anosibianala. Fentimman zay le izy. Zay voatanika Fentimman. Fentim ary fefiny tim zany. De zay le tiana tongavana hoe aiza zany hoe misy resaka karta zany eo amin'zareo, karta ngeza be, resaka cartographie hoe reto. De efa mandeha le karazana punaise kely samy hafa reny hoe tato jerevony résultat farany teo. Oy, commune rehetra reto ny fefiny tim rehetra reto zany no ataketsika mafy. Reto nanaovana effort azotsika le premier tour de vite. Fa reto ahita surprise reto olona reto. Fahalan'io ny volam-panjakana. Mandehana amirevo arak'izay tiana arovanovana azy mihitsy. Manararota faraparany tsara mihitsy ny aloha zany izy menakavy. De tena manararota araka ny tentsika fiteny mandidy manko zany amin'ny fiteny malagasy hoe manararota. Mandidy ny dikan'izay amin'ny fiteny malagasy amin'ny resaka tsipeliteny fitsipipitenenana. De ataovy tsara mihitsy ny aloha. Fa efa kely le fotoana. Fa ho sahirana rehefa avy eo. Tsika zany tsy mampiroro fa en connaissance de cause tsika hoe inona ny zavatra hitranga eto Madagasikara. Amin'io zavatra ataony le fitondram-panjakana io. De aheno kabary politika indray tsika. De hitohy hatrany ty raharaha ty. De verenantsika le izy teo riny ny amin'ny tsy fantatry reto olo reto ny resaka asina, ny resaka fomba, ny resaka sotoavina. De rehefa tena diniantsika mipase politika ny reto olona reto. Nandritry ny 20 sy 20. Maninona amin'ny resaka 20 sy 20? Satria 7 sy 20 ny élection communale. 20 sy 20 nanomboka mipetraka tsara teo amin'le fitantanana an'le tanàna Antananarivo renivohitra Andriamatoa Rajoelina. De nanomboka ny kitikitika na Antananarivo, nanomboka ny soratra Antananarivo. Navarina teny ampamarinana mihitsy le soratra Antananarivo. Satria mba te ame image an'le hoe Hollywood any États-Unis. De eto tsika zany raha manisy soratra de ohatran'izao. Fa ity averintsika tsara tany masiny ty Madagasikara ty zay alayanao eto Antananarivo, non eto Madagasikara. De mampiseho an'izay, zay nge mahatonga le olona hoe inona mifady amin'le tanàna. Inona ny fomba an'le tanàna. Mbola tsy ravo zany. Efa teo le antsana be famarinan'olona. Tsy hainao zany tantara zany. De eo no napetra le anarana. Rahasalama ary monla zainy fa inona morina l'izy. Hoe navarina. Fa taiza Rahasalama le fonina. Misy dikany hoe fananinna noho le fonina Rahasalama. De misy dikany teny rina teo hoe aiza raha nivo Arthur zay mandeha any avaradrano makany lazaina de mahita an'izany. Misy dikany koa le hoe inona ny resaka Rafarala, aiza ny resaka Zoy. Tena tsy mahay ninina, tsy mahalala tantara, tsy mahafantatra an'le Madagasikara mihitsy le mpitondra fanjakana. Ary nafantany azy mety misy mission politika ho any ambadikany hoe zao ny fomba anababotsika ny Madagasikara io ary amiteantsika de miainga avy any amin'ny fomba sy ny sotoavina. Frantsay ara tsy sankitika.
ka natahotra ka zany mbola tsy te hitantara zavatra eto fa raha eto am mamoaka secret ny amin'ny dirany frantsay tsy ny fombafomba ny nataony teto na mitehana ny mena lamba na minona Andratsimamanga prince Ratsimamanga zany resako zany teny Ambotsoroatra niaraka tamin'ny Rain'Andriamampandry inona ny zavatra nitranga tamin'izany izany nandevininona iza betabe ny tantara tsy ampy fotoana resantsika amin'izany fa tehiteny fotsiny aho hoe nanorenana nyty tanàny ity dia misy asiny daholo taky ny ianao manao trano dia lasa ianao mba mijery tsy resaka sampy zany hoe ahoana tia ny andro androany misy dikany amin'ny malagasy le hoe folaka ny andro mitatao vovonana mihilana ny andro mody ny masoandro misy dikany zany fa tsy hoe rehefa manana montre Rolex ianao dia ianao no tena milay indrindra dia hatramin'le calendrier tsy hainay grégorien dia hoe ino ny ty andro androany ity dia maninona mbola asianan'le hoe ravavolana fenomanana tsimoka amin'ny volana aza mba batra ohatra e dia rehefa mandeha anatina fitantarana firenena dia mila hay avokoa zany ametraka ny tongotsika atsika dia mba manontany olona inona moa zany ny fomba mampanao ato amin'ity tany ity inona ny zavatra heverinareo fa tokony mba ho resana na fomba fiarabana miarabanama misy dikany zany e manao anareo hoe andrelaly misy dikany zany fa tsy mandendeha ho azy io sy le hoe iza ny olobe any tanàna anao veto kabaro raha tsy hainao zany anontany olona ny ao akaikinao mianara tantara tsara vatoboko izy misy dikany zany daholo ka raha miresaka zany ty satria nitsitotry ny avinareo le ataninareo mienjera miaraka amin'izay le fanjakana anatiana na tsy tiana mienjera mazava zay nitenenako azy zay ka le vatobe mikodiriana efa nomen'ny olona afatra be da be efa nampahafantarina hoe zao le zava-misy fa mbola manaonao foana ihany manao trano ia ana olona anankiray dia mila mahafantatra ny hoe aiza ny andry ny trano izany ray aman-dreny teny amfiritsika nanomboka amaky tany vaky tany misy dikany natao hoe vaky tany amfiry manomboka atsatoka ny angady anao vaky tany aiza amin'ireo zoro efatra ireo no amakitsika azy raha nao fasana koa dia ohatr'izany ohatr'izay e ka raha miresaka rova zany ianao tsy nitsangatsangana ho azy ireo toeran'ireo efa dia nametraka an'izay a asom-piandrianana zay ary na ny frantsay nitsofoka teto ary sahirana fa mbola nanaja ihany ny fanjakana mifandimby teto ohatran'izany tao anaty repoblika mifandimby nisy fotoanane ny fanakamasina nety nisy nitsongatra ny Andramasina tany e tantara zany ka raha tsy hainareo koa inona ny dikan'izany dia mandehana manontany olona nisy fotoana naverina teto daholo ny sorabe nisy fotoana naverina teto daholo ny momba an'ireo filana rehetrarehetra sy ireo zay a fananana tany Androva dia nanontaniana hoe inona ny zavatra mifanaraka amin'izay resaka fanorenana zay dia mazava ny nambarany rina teo mazava misy ny nambarany rina teo maninona ny teny ambony no nanaovana ny fanorenana an'izany ny safidy an'izany andrenjaka dia tamin'ny taona firy zany anton-javatra inony zany naninona mifanjakan'ny mpanjaka vavy no taty Androva taty manjaka ny adana maninona mpanjaka lahy tany Ambomanga misy dikany zany ahoana ny ahafahana tonga teny atoerana teny dia mba raisinao le izy ny amin'ny endriky ny tantara ny fito-mendalana naninona no nitodika teo amin'ny toerana io dia nitodika taiza ny varavarakely nitodika taiza ny varavarambe maninona natao hoe masina ny mpanjaka dia zany ve dia tsy hainao dia hodinao tsy fantatra fotsiny dia hoe io anie tsy resaka hoe fanavozina tanteraka famelana aloha ohatra na ny azo ara ny lanjaina misy dikany ny fomba nananganana ny azo anankiray nandanina volana maromaro ny antony ny ala tany amin'ny toerana nangalana azy ny azo nisy ny fomba nentina ny azo nisy ny fomba nampidirina tamin'ny ora tamin'ny andro nisy ny fomba tao Androva iny vola mahitsy
vola mahitsy azo be andro trano 7 metatra tsy hain'ny sasany zany aty manjaka miadana zany fa raha resantsika na ny hoe inona no antony hoe trano vola misy dikany koa zay manampisoa na ninona ny hoe trano azo tsara tare tena mandreraka mienitreritra le fanjakana de azo tsika tsaina le izy rina ny amin'ny hoe any ambadika any zany possible misy mission hoe ahafahana mamotika an'le Madagasikara sy le malagasy poteo ny sotoavina sy ny ason'ireo angambany ataotsika baraingim-panontaniany zay fa tsy ireo olon'ireo mihitsy ny tsy lôzika ka tsy hafantatra tantara satria mitondra fanjakana ireo mitondra firenena fa raha reo tsy mahafantatra tantara ndraindray mba misy hoe misy teny latsaka teny diso tsy problème zany fa raha reo mihitsy mini mamintatra tena hoe mandingana an'le tantara tsy normaly mba fantatrao hoe miala eny androvo misy andohalo aiza ny fisehoan'ny mpanjaka eo andohalo nataonareo inona le kanja am'izao ary neo mamasina midina vany moramora iny misy dikany daholo avy aty androalo iny tsy afaka antitrina ane misy dikany fa tsy hoe ataotao azy mandrapatonga tia mamasina i mahamasina atanibarinandriny de tantaro fataro ny tantarina andretsivongo inona daholo mifandraisany zany fariana nosy inona ny namadiana an'io ho toeram-pitsangatsangana ary ahoana no nametrahana azy teo ny nanomboka amin'ny fanjakazakana sy mifanimbana nataon'ilay vahiny a Madagasikara de aty zany tratrany zareo ny objectif mamotika Madagasikara tratrany objectif fa tena milaingo mihitsy teo an'le ivon'le Madagasikara mihitsy no zimbazimbaina le Madagasikara sy le malagasy enotsika inona ny version ny ministèran'ny kolotsaina non ministère ny serasera sy ny kolotsaina aloha tsy avadiko le izy ministère de la culture de la communication et de la culture hoe ahoana mba fanazavana teknika nentin'izy ireo mikasika ny tifikitiana ny ray sy ny roa am'ireo lapa eny amin'ny faritra misy ny rovan'Antananarivo ireo da oara menentsika rehefa manao amin'ny teny frantsay hoe restauration amin'izao vaninandro fiainantsika izao dia misy norme internationale misy fepetra zany izay tsy maintsy arahana satria isika dia ny tany am-bandalam-pandrosoana dia miovaova fitondram-panjakana miovaova rafitra ary misy matetika zavatra ekeniny eo anivon'ny komity iraisam-pirenena ny musée zany hoe amin'ny tany andalam-pandrosoana dia misy fiovaovana matetika maintsy raisina an-tanana na ihany koa aty amin'ny tantany am-bandalam-pandrosoana dia tany mafana dia tsy maintsy raisina an-tanana ihany koa tsy fanamboarana nataontsika fa restauration raha réparation izy dia le zavatra teo ihany zany ohatra tapenana dia tsy maintsy ohatra hoe azo mitovy amin'iny no apetraka eo tsy izay ny ataontsika fa restauration zany hoe fiezahana hamerenana araka izay tratra ny zavatra endrika nisy teo aloha dia rehefa manao restauration zany tsika dia eo no mipetraka ny fepetra maro mba ahafahana misoroka izay rehetra loza mitatao amin'iny vakoka iny anisan'ny riska zany lehibe izay fa niainantsika dia ny incendie fa ao anatin'izay zany hoe ny doritrano zany fa ao anatin'izay ihany koa ny mety hoe tremblement de terre ny horohon-tany mety ao anatin'izay ihany koa ny inondation tsy voakasika zany moa ny antsika fa ny tena zavatra anankiroa lehibe eo amintsika zany amin'izao raha resaka bâtiment de conservation eny amin'ny office-ny rovan'ny Madagasikara dia ny resaka fiarovana ny vakoka fiarovana n'ilay bâtiment izay vakoka amin'ny incendie aloha voalohany zany hoe amin'ny médecine doritrano faharoa fiarovana n'ilay vakoka amin'ny resaka tremblement de terre raha sanatria zany ka misy horohon-tany dia tokony efa dia nomeloa isika dia efa mijery hoe manahoana no fomba hisorohana an'izay fa ankoatran'izay misy ihany koa ny menace dia ny menace matetika dia ny menace amin'ny resaka prolifération na firoboropon'ny bibikely dia ao anatin'izany ny hazo dia tena anisany manana loza mitatao lehibe zany raha azo no vakoka satria
mora hoan'ny bibikely ny hazo. Ao ihany koa ny menasy amin'ny mammifère ny biby ohatrany hoe voalavo sy ny totozy. Tafiditra ao anatin'ny bâtiment de conservation zany ny musée, ny archive ary ny documentation. Ary isika eo anivon'ny office-ny rovan'ny Madagasikara dia sady manana musée no manana bibliothèque, ka izay mahatonga antsika zany mitandro fatratra an'izay prévention fisorohana ny loza izay. Tsy gaga zany tsika ankehitriny raha mahita hoe misy fotodrafitrasa en dur, tsy voatery hoe hazo izay mitsangana eo amin'izany toerana izany, satria tsy maintsy apetraka aloha izay fiarovana amin'ny loza izay mba hampaharitra ny vakoka izay vao fonosina arak'izay endrika nisiny teo aloha. Ny mampita izay sotoavina valeur tokony ampitaina amin'ny vahoaka sy ny tanora ary ny taranaka. Ny sotoavina dia tsy ara-pinoana, tsy voatery ara-pinoana ary tsy raha ho anay conservateur dia tsy ara-pinoana mihitsy. Izahay conservateur zany dia manavaka tanteraka ny atao ao anatin'ny kolotsaina ny atao hoe finoana sy sotoavina. Tsy anjaranay conservateur zany no miditra amin'ny fombafomba mampanao. Hitantsika zao eny anivon'ny office-ny rovan'ny Madagasikara fa misy fiangonana dia tsy afaka mihitsy zany ny conservateur maritra hoe tokony fomba ara-drazana no mipetraka eo na ny fomba kristianina, satria mifanohitra zany zay zavatra izay. Mission ny antony mpisitsika eo anivon'izany office-ny rovan'ny Madagasikara izany dia araka ny voalaza teo apita izay sotoavina misy ao anatin'ilay vakoka izay. Ny sotoavina lazaina eto zany dia ohatra hoe nanahoana ny fomba natao tamin'ny hoe firaisan-kina pirenena tamin'ny nanamboarana n'izany zavatra izany. Tsy karazan'olona iray, tsy atokony olona iray, tsy olona vitsivitsy na natafatsangana ny rafitra hita eny an-toerana, fa misy vondron'olona maro no tafatsangana nanangana n'izany nanangana n'izany vakoka izany. Ao anatin'izany ihany koa ny sotoaviny ny fahaiza-manao, ny fahaiza-manao amin'ny rafitra ny trano, ny fahaiza-manao amin'ny fahaizana mamantatra ny hoe aiza no ametrahana ny toerana toy izao na ny toerana fandriana, ny toerana fandraisam-bahiny. Ireny zany sotoavina ihany koa anay izay mikajy ny vakoka. Ao anatin'ny sotoavina ihany koa zany ny mety hoe fahaizana rehetra izay noratovin'ny olona teo aloha ary tsara sotomina sy andraisana lesona ho an-taranaka aty aoriana. Zava-dehibe ho antsika dia ilay fampitana fiezahana apita ho an'ny tanora sy ny taranaka faramandimby izay sotoavina hita eo anivon'ny office-ny rovan'ny Madagasikara izay. Ny mety endrika hitondrantsika an'izay dia miankina amin'ireo fepetra maro efa fantatra amin'izao fotoana sy ny norme internationale sy ny teknôlôjia ananantsika amin'izao fotoana no ahafahantsika mijery hoe ahoana ny anatanterantsika an'izay. Ary izany indrindra zany no ataon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera ankehitriny dia ny mijery ny mandanjalanja ny hoe sady apita n'ilay vakoka sy ilay sotoavina teo aloha no tsy maintsy mandray an-tanana ny fepetra teknôlôjika mba ahafahana misoroka ny loza rehetra mety hitranga. Fa tamin'ny taopolo 2000 raha nanao ny fotodrafitrasa teny, nanomboka ny fotodrafitrasa teny ny tompona ndraikitra tamin'izany dia efa nanao beton teo amin'ny toerana io mba ahafahana mitondra an'izay zavatra noresantsika izay. Ary fantatsika fa noho ny fisorohana any arina ny horohorontany dia fototra 20 metatra nataon'ireo tompona ndraikitra teo aloha any ambanin'ny tany ahafahana misoroka an'izany hoe horohorontany zany eo amin'io toerana eny an-tapokavoana io zany. Izay rehetra zany no tiana pasevina antsika hoe tsy nandehandeha foana akory ny dingana izay narahan'ny ministera tamin'izany fotodrafitrasa izany. Raha ny endry ny hitantsika amin'izao fotoana izay mampiteraka resabe dia soritana ary tsindriana fa dingana ho amin'ny fanamboarana ireny, fa tsy io no endrika farany ho hitanareo rehefa vitantsika rehetra rehefa vita ny
ny rova zany ireo lapanakoroa ireo fa ny endrika izay ho hita amintsika rehetra vaoka malagasy eo amin'izany toerana izany a rehefa vita reo dia izahay eto ministera izao manokana ma conservateur ny ofisy ny rovan'ny Madagasikara aya dia manao fanambarana sy mametoky anareo fa ny endriny teo aloha ireo eto hitantsika reto zany ireto zany a no endrika ho hitanareo eo a rehefa vita ny lapa manampisoa sy ny lapa tranovoany tranovola dia izay zany no fanambarana ataonay eto fa tsy hoe zavatra hitanareo eo akory no farany asa fa dingana eo amin'ny fanatotosana ny fanamboarana no hitantsika amin'izao fotoana. Eny ary iny lay tompona ndraikitra eo ministera ny serasera sy kolotsaina rina ny tantara nanazava zany ny amin'ny hoe maninona no ny kitiana restauration araka ny fomba firesany azy. Njahatra tiatsika resahana fotsiny de hoe aleo lavitra tsy nikitika toy zay manaonao foana zay mihitsy satria io tompoko tsy fatifaty trano veriko fandroana satria io tompoko tsy fatifaty trano ka ho kitihana am'izay tia nikitihana azy na ajoro am'izay tia nampijorona azy fa veritsika toerana manatantara sy manana asiny io ka ny amin'ny fomba rehetra ikitihana azy sy ny amin'ny zavatra rehetra apetraka eo ny toerana na ny fanombohana ny zaranangady na ny entreprise asy eo na ny olona ivezivezy eo dia manaraka n'izay a ny asina zay sy ny resaka sotoavina zay avokoa norme international ary mbola tsy tonga akory ny arytsika rina indraindray akoatry ny norme international aloha misy ny zavatra respektena eto atoerana ny eto aloha mila fatarina le tany aloha ny tantaran'le trano fa tsy hoe ohatra nareo ndeha hanangana trano anankiray foto-drafitrasa ka tsy problème iny nareo raha tsy manao etodana solona akory ny rehefa avy eo dia tritra le trano nitate le trano tsy hoe mba iarovana an'le vako trano azo any ny trano vola e dikan'izay zavatra resandrareo dia hoe horakofa an'iny rehefa avy eo tinona koa zany resaka zany madio ivelany tsy ohatran'izay le fomba nanangana anazy fa maninona raha averina amin'ilay fomba nanaovana azy lay hoe tsy ananganana amin'ilay vato misy dikany daholo zany misy dikany ohatra zao tsika hiteny hoe fiangonana trano brika trano zozoro misy dikany zany tantara zany misy dikany zany tantara zany maninona no vato nanamboarana ny fasana teto Tananarivo na Madagasikara misy dikany zany izany nanangana ny trano vola sy manampisoa ary maninona ny ataony tamin'ny fomba nananana ny fahefana tamin'izany fotoana andrano sy hoe mifanaraka amin'ilay fomba tany sy sotiavina sy asiny zany sotoavina azafady misy dikany zany de zay ny tiatsika tenenina hoe ifanaraka amin'ny teknôlôjia mena inona mampatanjaka ny Chine inona mampatanjaka an'zareo any Japon dia ny kolotsaina sy ny civilisation antitra indrindra zay akalazaindrareo toavindrareo de fatatsika tsara rina isa-taona mihidy ny magasin sinoa hatrany amin'ny mpivarotra lasopy ny tamatavy isa-taona satria inona ny antony lasa makany Chine makalaza an'le taom-baovao an'le sinoa mbola manaja an'ilay fomba ary na tonga ty ary izy ireo de mbola hitantsika mipetraka ny trano samihafa zay toeran'izy ireo sy ny fivarotana ny endriky ilay fanjakany amin'ny alalan'le mpitatana azy mpanjaka teo aloha ny amperora sy ny sisa le civilisation ny ainy an'izy ireo ohatran'izany ihany koa ny karana marobe za tsy miresaka sita sy nito fa za miresaka amin'ilay sotoavin'izy ireo
de manaja fa maninona ianao malagasy fa maninona Madagasikara tsy manajan'zany ary raha misy ny tokony anajan'zany voalohany indrindra de izy ariny ny fanjakana ny fitondrana satria eo artanany le fahefana ahafahany mampiatra an'zany fanajana n'lay sotoavina sy kolotsaina malagasy zany zany anety sarotra e ampidirina ny anatin'ny éducation de base zany de tsy miteniteny foana koa rehefa nikabary 146% ampidirina any zany de resahany zany rehefa avy eo ampitaina any am'taranaka fara mandimby de milainao nanonona zao rina teo de mba fantatrao ve ny tantarany zany ambotra tenaina zany tantarany kaloy zany mba fantatrao ve ny tantarany zany ambatomena zany ambatomena amin'ny mananara de fantatrao io rano mananara io misy dikany zany e naninona ny teny Ambohimanga ny nanorenana ny fanjakana misy dikany zany e fantatrao ve ambatometendro e rehefa tsy fantatrao zany aza mitetateta mitondra fanjakana ianareo manodidina rehetra ao de fataro am'zay le aloko angeza be fataro am'zay le tendro ngeza be Ambohimanga mitifitra ty Manjakamiadana fatatrao ve le tatara ery Imamo lalam-pirenena voalohany mbola nametrahany zany rafim-piandrianana tsara be zany de rehefa misy fanafiana rehefa misy zavatra mitsanga mirehatra ny afo de mivoaka ny setroka misy dikany daholo zany ka reto mpitondro reto zany mpitondra tsy mirarahany zany za tena ny andro mihitsy hoe aiza le tale général ny kolotsaina ino manko efa sahirana tamin'ny Colisée fa teto izy tsy ny teny fa hito rana manito indray ny teny mampalelo nge le tary nge lasa voatery miaro zavatra tsy tokony ho arovana fa io a misy dikany io aloha lavitra tsy nikitika toy zay nanaonao foana plus ianao manaonao foana mikitikitika manimba zavatra ary mitarika polémika lizy ary raha mba polémika tsotra lizy afa fa ity zao tena polémika misy taranaka sary-piaro amin'io zay mihitsy misy tsy manaiky an'io betsaka nge ry toerana manatantara eto amintsika misy dikany raha miresaka fanjakana ery Alasoa ianao misy dikany zany Andriamanero misy dikany zany resaka raha miresaka ty Ambotra biby ianao mbola izany fampidirany daholo zany afa ny raha fosy rangita teneniko teo manatantara sy manakasina misy dikany e inona natao hoe tsy aron-da ambany di faly arivo misy dikany zany e de mikitikitika zavatra tsy fikitikany ianao de rehefa miresaka ianao hoe ahoana ny atao hoe tsy miambola tsy mahafotsy de fatary natao hoe fanjakana fatary koa ny tantara amin'ny fanjakana Varadranjo sy Atsimondrano de zay ny antony mahatonga ny olona hoe mila mahafantatra zavatra be da be vo samy mametraka ny tongotra mametraka ny tanana eo a Manjakamiadana sy manodidina azy ka tsisy olona mihitsy sahikitikeo raha tsy fantany io toerana io de mbola mandeha hatramin'le hoe razaniza hatramin'ny resaka trano manara misy dikany daholo fa tsy mandehandeha ho azy fotsiny hoe zay zao nety de zay tiana hanaovana azy de zay tiana hanamboarana an'io zay tiana hikitihana an'io mety aminay daholo rehefa tratra tamin'ny Colisée tsisy nahateny de tratrarina indray ato amin'le trano vola mahavavy tsy sanao trano manara miparipay zany tena mahavarina lizy tsisy anao azany mihitsy mahavarina lizy any Ambatolampy koa mbola misy rova fa zao tandrona ny olona tsy mikitika misy antony daholo zany rehetrarehetra zany fa maninona ny idiranareo le zavatra tsy anareo sady tsy hainareo antany io fa ny tany misy tompony firenena misy asiny sady misy fady ihany koa ny tany fa lasa manaonao foana de mampiteniteny foana fa zao mazava ny tenin'ny Prince Ndrina Rabaroelina araka ty fanazavana zay ho resahany amintsika ty tahoara namana teknisiana ny Rovantananarivo dia toerana masina ary misy fomba nandrina zay tsy maintsy arahana misy fady zay tsy maintsy tandrovana satria toerana manana asina manokana
ka raha ohatra ka misy fanarenana tokony atao na manjaka miadana na trano vola na manamsoa tsara afatra dia tokony averina amin'ny nanaovan'ireo mpanjaka nanao azy teo aloha fa tsy tokony amorona zavatra hafa mihitsy isika ao anatin'io. Tokony ajaina le izy raha ohatra ka trano azo nanaovana ny lapany trano vola dia tokony averina trano azo fa tsy tokony asiana béton na parpaing. Raha nandinitsikintsika dia nisy tamin'ny 9 novambra 2022 dia nisy olona maty tao amin'ny fotoana io ary nisy olona niverina avy tao maty tany an-dalana dia nisy olona koa maty no tonga tany amin'ny toerana neviny ary mbola nisy olona hafa koa maty teto Antananarivo. Aminay no vokatry n'le tsy fanarahana n'le fady sy le sotoavina tao anaty rovana Antananarivo ary mbola tsy nisy ohatr'izany teto Madagasikara fa tao aorianan'iny dia nisy tondra-drano goavana be teo Betsimitantatra sy ny lemaka Antananarivo, nisy tondra-drano be tany amin'ny faritra Mahajanga sy ny faritra Andefanosy, nisy tondra-drano be tany amin'ny Farihina loatra izay ny tombo 5 avo eny, nisy ny Tafiodrivotra izay mbola tsy nisy ohatr'izay 5 tany amin'ny faritra Atsinanan'i Madagasikara ary olona 100 no maty, olona 9 no tsy nanana trano fialofana ary mbola nisy ihany koa ny Kere tany Atsimo izay nafatesana olona maro. Izany zavatra izany dia tao aoriana ny 9 novambra 2022 sy 2022 tamin'iny resaka Colisée iny. Ny Prince Andrina Rabaroila no resaka teo ary akatoaviny fitantanana zany asom-piandrianana zany sy ny resaka fanjakana izany. Na eo amin'ny fanjakana andriny io na eo amin'ireo ampanjaka ery Madagasikara riny. De tsy adalany any ivelany tompoko na ny antoko politika ary misy le hoe conservateur. De ny conservateur amin'ny fandonany travailliste. Misy anjany any ivelany Ny Angleterre. Any Angleterre pitazona ny fomban-drazana. Mba ahafahana mitazona an'le kolotsaina sy le fomba amam-panao. Rehefa maty ohatra Reine Elisabeth II farany teo iny, tsy hoe ohatra fa tamin'izy maty. Fomba re zao. De tena nanaraka ny fomba avokoa. Ny fomba nanitriana azy. Ary ny taiminina ny fotoana izay efa nydiniana nandritry ny 20 taona mahery. Hatramin'ny akanjo nanaovan'ny mpanatrika rehetra. Zay daholo. Nanapahana ny tehina, nampidirina tao amin'ny Buckingham, be da be, Westminster, nentina tery amin'le toerana zay hoe eto no mifarana mahampanjaka azy amin'izay. Nentina tamin'ny kalesa. Misy dikany e. Na ny loko nampiasaina. Ny couronne napetraka teo ambony ilay veloro. Fa ianao moa tsy mahalala an'izany ho an'le mpitondra eto. De veriny satria tamin'ny 579 resy le fanjakantsika. De mieritreritra izy hoe efa tsisy tsony zany. De poteo manaraka amin'izay le fomba. Tratra ho le objectif an'ilay miketrika an'le izy ambadika eo. Poteo le Madagasikara sy ny fomba sy ny asiny. Tsiketo zany de manao antso avy hoe raha mbola misy mieritreritra eto. Fa mahay ary tia an'ty Madagasikara ty. Saro-piaro a Madagasikara sy ny fomba sy ny asiny sy ny sotoavina sy ny kolotsaina mijoroa ianareo. Ka hatrany ampitan'ny ranomasina malagasy rehetra anaovantsika antso avy mijoroa ianareo. Zao no anaovan'olona an'le Madagasikara tompoko. Zao no anaovan'olona amin'le malagasy. De mba manana ambopo tiavy le firenena. Efa manao ezaka zahay ho amin'izany. Ataonay zany. Ary zay tsy naman-kanosa akory ny ka matahotra ny teny lafin-javatra ohatr'izany. Fa atsika malala miporte an'ity zavatra ity rino. Mino ny zavatra inotsika isika mahafantatra miporte an'ity zavatra ity. Fa zay nikitikidika teo sahirana ary zay nanaonao foana teo sahirana. Karaha ozy nareo hoe nenareo mafy be, zay inonay koa mafy be. Miainga avy any amin'ny kolotsaina sy ny sotoavina sy ny asiny zany.
zao nareo no manana fahefanana-potika fa ho adinina io ary ho sahirana am'izay rehetrarehetra nanao azy sy nikitika azy tao mazava tsara zay mesazytsika zay mahazava tsara zany eto ndray tsisy miolakolaka zany ary tsy manaiky ampitahoriniza zany tsika maneo hevitra eto fa tena efa misy zavatra tsy rariny tsy normal tsy mety milaza azy miconsulte anjatsy nareo na izaroa non le olona marobe samihafa le tompon'le tanàna tsy miconsulte nareo mety milanao consultation nareo fa amin'ny endriny hafa ny nataonareo tany ambadika tany fa efa manana an'le zavatra ao anatin'ny sainareo nareo zao ny anaovantsika an'izy io zaho a tsy mbola miditra rina am'le norme international musée sa tsy musée fa mbola eto aloha ny ana fantatro eto ny fanajana tanàna aloha ny ana fantatro de tsika zany de manaitra mihitsiny ny tokony hijoroany rehetra am'izao fa tsika koa nefa mahafantatra miporte an'izao zavatra zao vita kitikitika tsy lera ao anatina tsangan-javatra zay tsy tokony kitihana fa io aza ny loha asamangina ny jerevana fa zanahary atapony loha fa mino an'izany a ny malagasy talohany nidira amin'ny fivavahana teto fa nanajy izy fa ainy ny nampirindran'ireo anankiroa reo ary tsy nametraka an'izany ho sakana izy fa zany tsy nanarino ny fomba sy ny asiny zany sy ny sotoavina ary ny kolotsaina nananany ka natianompitehana io am'izao fotoan'izao tsy mety leviny io ary misy taranaka mandray zay ny dikany hoe fanilo miampita ataotsika fanamarena zay mbola nazava zay reny fa anaovako fanamarena kely fotsiny a lay didiny resako teo momba ny fividianana be ny tanàna ACC oa teo fa tsy ACC moa zany le izy fa tribunal administrative namoaka an'le didy zany tiako fotsiny anaovana fanamarena satria tsaroko tampoka ny latsaka le teniko tamin'iny a de manitsy azy zany eto a fa tsy ACC moa mamoaka didy rehefa hoe fividianana communal fa tribunal administrative isaky mifaritany le izy zany fa latsaka le izy teo de anaovako fanamarena kely fotsiny reny zay amin'ny akabeny fa miresaka any Ambatondrazaka tsika hitatsika eo ho an'ny rapitso anaovana samboady sy ny sisa faritra loatra mangoro tsisy gouverneur no le antony il zay parsa kely nikitikitiana tany ambadika tany araka le fomba fitenenana an'le département en Bretagne nangamby izay sa inona de resaka ile vilaine maromaro e atao anatin'izay tantara zay Ambatondrazaka renivohitra koa raha tsy diso ny fahafantarantsika azy dia manana olana ny be ny tanàna mahay mangena le anorooro ary fa ho hitatsika daholo izy hoe fa maninona no manao pénétration tsikelikely any amin'ilay toerana zay nanana ny filomarika ravalomana am'izay akihana vato zay ny fanjakana de fantatsika le izy fa mahay ambondrona fantatsika le izy fa efa manalokaloka amin'izy menakavy ao le code de popularité ary ho akisaky mivaoka tsikelikely reto nytoy antsoresahako fa anjarany rehetra zay nanao foana no mizaka mivokana dao arariny baksa efa vonao efa voninao baksa avy any fianaritsoa raisitsika izy amin'ny fanoizana ny fandoarana fa ny mezatsika azy fotsiny de zao hoe mazava amintsika zany zao fa matoa ty fireneny tya tena hoe mandady sy miaina ao anatin'ny fahalovana amin'ny fahantrana dia akoatra ny tsy faiza-mitantana sy ny tsy fiarovana ny are-pirenena dia eo ihany koa ny fanimbazimbana sy ny fanitsakitsahana ny maizy azy ny asy-pirenena ny vakoka ny firenena dia mampahantra ihany koa zay ka le izy lalam-panorenana tsy arahanao fa hitsahanao zo syndikaly modinao tsy fantatra ny fanajana sy ny fikajiana vakoka tsy raharahina de inona moa zany ny amintsika de tsy gagitsika raha misy manapoka sidra sy petrola ny lasanty sy ny gazoal zany ny ainany eto de mifamono ny gasy de inona zany ny afaratsika ity de ahoana zany Madagasikara afaka 50 taona afaka 100 taona afaka 200 taona manahoana zany Madagasikara zany raha zao no mitoy anjarantsika no mieritreritra an'izay iny ary efa tonga eto ny namana baksa avy any fianaratsoa miarabanao misy ny zavatra tianao tenena miseho any tanàna any ny resaka fifidianana maheno zay aty fa hoe
raha vao feno 20 taona de efa misy hoe mietsiketsika amin'ny fandraisana anarana sinsisa inona daholo zany ry baksa tonga de menanao sehatra miaraba rina de miaraba ny mpanaraka ny miara-manonja rehetra na iza zay anarahanao am'izao fotoana zao tsy ho lava resaka fa aloha man tonga de ny voamasy no pitsiriny ozy ny fomba fiteny zay efa misy ny kajikajy politika kajikajy maloto mpifidianana zay tena mampanahy satria tranga anankiray mampalahelo aloha voalohany indrindra misy ny fanenjehana fanaratsiana ny filoha pitarika ny antokotiky Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana am'izao fotoana zao district Ambalavao izy io zany Ambalavao zany eo amin'ny 10 kilometatra mahery miala ny tanànan'ny Fianaratsoa zany hoe lalana adiny ray eo Fianaratsoa tsy lavitra zany koatra sakatsakana ny en'ny arabe zany ataon'ny président Marc Ravalomanana de misy endriny hafa indray niova indray ny fomba fanakanana angambany raha zay ny malaza satria ny antony de zao dinina indray le izy misy district na Ambalavao eo amin'le commune Iartsena zay de misy andian'olona zay midina ny toerana mihitsy maka anaran'olona eo toerana fa hoe hoany zay tsy nahazo an'ilay tosika fameno sy tsy nahazo an'ilay atao hoe vatsinankohonany de ilaina ny anarany fa ovatsinina Andriamatoa Marc Ravalomanana vatsinankohonana indray zay zany no entin'ireo olona ireo ary efa marobe ny olona roboka atao anatin'le izy satria rahantsika malala ny rina fa tena ao anatin'ny fasairanana tanteraka ny olona ary vao maheno an'izay zany le hoe misy fanampiana misy oatra de tonga sainga zavatra tsisy le izy ary ny tena mampalahelo ao anatin'le izy de angalana 2 arivo ariary ny olona ny toerana any amin'izany tanàna zany sy be de be ny olona zay roboka ao anatiny ka mampalahelo ny zavatra oatra zany sandoka ary mandoto tsotro zao ny image ny filompanorona ny antokotiky Madagasikara satria na tiatsika na tsy tiatsika de tsy manan-kantenaina am'izao fitondrana zao tsy ny olona ary ny olona zay afaka manarina ny firenena sy manarina n'izao fijaliany malagasy zao de tsisy afa-tsy ny filoha Marc Ravalomanana ihany atreto satria ny antony tsotra be io zany tsy resaka hoe fanatisme fa ny atao ro hita ny ambara reo ny fomba fiteny zay efa hita ny zavatra nataony fantatra ny gabariny sy ny kapasiteny izy ihany no afaka manarina ny firenena ary ny malagasy indrindra fa ny tontolo ambanivohitra de anisan'ny resy lahatra am'izany ka zay ny antony mahatonga ny reto olon-dratsy reto manao an'izany zavatra zany zay somary mampalahelo ihany satria tsy nampoizina zany hoe zay ve sisa ny fomba ahafahana mandrisy fa sa hoe ahafahana migafy ny filoha Marc Ravalomanana am'ty lafiny ity satria na tiatsika na tsy tiatsika de any sisa ny fanantenan'ny malagasy rehetra any am'izany zavatra zany ary akoatran'io ihany koa de anisan'ny zavatra anankiray matsikaiko rina satria saika any amin'ny tontolo ambanivohitra no sehoan'ity zavatra ity misy lycée anankiray ao Soatanana de misy ihany koa ireo tompona andraikitra zay milaza fa ho tompona andraikitra maka ny anaran'ny mpianatra atao inona indray mpianatra zay io zany tena hoe mampanahy hoe inona moa zany ny anton'ity zavatra rehetra ity satria tonga ao amin'ny lycée le olona maka ny anaran'ny mpianatra sy ny numéro anakara-panondrona mpianatra rehefa feno 20 taona miakatra zany hoe tsy eo le mpianatra afa mantsy raha hoe ny mpianatra mihitsy ny tonga hoe tia ny anaranay fa tsy ny mpianatra zay tsy mahafantatra kory fa lasa ny amin'ny tompona andraikitry ny lycée izy maka n'le anarana mampanahy ny zavatra oatra zany ary tsy hoe inona moa zany ny antony zany hoe famaninina ny tsy maintsy mpianatra feno 20 taona hatram'izay tsisy an'izany k'izao no lasa misy an'izany hatram'izay ary saika ho any amin'ny tontolo ambanivohitra no ay zany atia tanàn-dehibe atia Fianaratsoa tsisy an'izany fa any amin'ny dezakany no atao tsisy anao an'izany mihitsy zany fa any amin'izay ny ohatra hoe manao ohatra fotsiny tsika ho an'ny lycée Soatanana tratriny ohatra zany ny tompona andraikitry ny lycée mihitsy no mahazo tsindry avy any amin'ny tompona andraikitra hoe omena ny listy ny mpianatra feno 20 taona ny miakatra miaraka amin'ny numéro ny CIN resam-pifidianana io tonga de zay zao ny resahany sazy resaka mikimaky indray zany zinzisa satria raha ohatra hoe anao azany misy fanazavana de melo misy an'izao fa tonga de milatsaka fotsiny le izy de manahoana le famatoran'le olona ary manoloana ny reny toejavatra reny baksa ny zava-misy tena hoe raha ny fanjakana no resahanao ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra
ny olona zany raha vao hoe fanjakana de tsy maintsy hoe miorikoditra foana izy raha vao fanjakana ny resaka ary zavatra matetipitranga zany a ho an'ny faritry mahatsatra ambony fotsiny raha vao miteny fotsiny ilain'ny fanjakana ty de mangina zay foana matetika faso ihany efa misy zany ny efa mihiratra ny masony olona efa mihiratra de tsy mitafatafy izy manantona anao a miresaka ny zava-misy a ary misy milaza mihitsy hoe zay raha misy fotoana ilana anay zay afaka mitsoro vavolombelona zany zavatra zany ary akoatran'ireo toerana roa ny resaka tory iny ny resaktsika ny distrika d'Ambalavao a de ny resaka ihany koa tsika ary amin'ny distrika ny Isantra zay tratran'izay any Sotanana fa eo Berangitra ihany koa de mbola tratrana zavatra ohatr' zany hoe alaina ny karapanondrona olona fa omena vatsinankonana zany vatsinankonana zany a be de be ny procédure zay tsy maintsy arahana rina vao afaka mahazo an'izany ny olona anankiray misy fanadihadiana be de be zany fa tsy vitany hoe ho alaina ny anarana hoe Rakototsirabe zany any Berangitra zany ka any Berangitra zany zay distrika ny Vohibato eo amoron'ny RNC no anaovana an'izany zavatra zany famorina olona zany ny olona rehetra mandalo zany na de tsy ponina amin'io distrika io zany ka sendra n'le hoe fisavorovorona de hoe tongava ty omeo ny anarana omeo ny karapanondro zay ny tena mampanahy an'le izy hoe alaina ny anarana sy ny karapanondro tsy misy fanamarina ponenana akoriny zany tsy misy certificat de résidence milaza marina hoe ty olona ty de mipetraka ato anatin'ny distrika ny Vohibato fa alaina fotsiny raha ohatra zany hoe olona mpitety-tsena tonga amin'io toeran'io mandalo amin'io toeran'io de manome ny anarana sy ny karapanondrony koa izy satria zay zany ilay fandresen-dahatra atao hoe omena fanampiana omena vatsinankonana ka aoka ny vahoaka tsy horebirebena am'zany fa procédure be de be zany voalohany indrindra raha ho an'ny raha ny tena izy de mialatsiny manona hoe ny fidy no miandraikitra an'izany ary ny fomba atao am'izany de misy enquête maromaro vao tonga am'izany hoe mahazo vatsinankonana Irakoto na Irabe ary koa tsy voatery hoe zay rehetra misoratra anarana de mahazo ary ny tokony atao voalohany indrindra amin'io zavatra io de ny chef-fokontany zany a tsy misy pubabena tamtama be ohatra zany hoe atao eo amin'ny sisiny eo fa ny procédure tokony atao de misy fanadihadiana miafina zay atao aloha manantona ny chef-fokontany rehefa avy eo a de mamoaka an'le listra de eo am'izay ny mahita hoe ity olona ity satria omena noty reo olona reo ity olona ity de tokony ahazo tokoa ny vatsinankonana fa tsy atao zavatra ohatr'izany ka mampanahy zay zavatra zay ny tena mampalahelo mantsy ararotina zany ny tsy fahafantarany malagasy ararotina zany ny tsy fahafantarany tantsaha ka zay zavatra zay tsy mety aminay zay tian'ity fireneny ity tsy mety aminay tanora ny mijery ny piray tanindrazana indrindra fa ny faritra misy anay a rebirebena amina zavatra ohatr' zany mazava zay ka zany ny zavatra mitranga fa tiako amafisina ihany antanina baksa hoe manahoana le fandraisana andraikitra manoloana an'izay ho an'le olona efa mahafantatra zany ohatra hoe raisiko ohatra hoe ny tiako Madagasikara fa manana foto-kevitra mazava efa atoko manaraka ny lalàna ahoana ny hoe fanazavana an'ireo olona zay mety mbola tsy mahafantatra na mety misy ihany marivo salosana ka voarebireby ny etsery io zany hoe ahoana le fampahafantarina hoe zao aneny tena marina eto amin'ity fireneny ity voalohany indrindra aloha ny zavatra tena akaiky indrindra aloha de ny fanarahantsika ny miara-manonjy anisan'ny fomba anankiray zay tena hoe ampahafantarina ny olona ny antoerana efa misy ihany ny descente zay ataon'ny tompona andraikitra satria ho any ka Ambalavao zao de efa nandray andraikitra ny distim any Ambalavao a zay namora an'ireo olon'ireo aloha nijery an'le profa ary nisy fitoriana zay napetraka mahakasika an'ireo olon'ireo ny fanontaniana mipetraka de zao tena mandeha araka ny tokony izy tokoa ve ny fitoriana sy ny fametrahana fitoriana an'ireo olon'ireo zay indrindra mantsy mampanahy mantsy satria ny antony de zao e raha nataditsika rina averiko foana hoe ny lasa tsy fanadino nisy a zay fitarainana fametrahana fitarainana fitoriana napetraka ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara rina efa mantonana zay aiza ho aizy reny izany mba voasambotra tam'ireny izany mba voaroiroy tam'ireny zavatra reny am'ireny fangalaratsony am'ireny fanompana ray aman-dreny reny de mahatonga anay mametraka an'le fanontaniana foana moa fitenay any atsy ho any le hoe fanjakana sa fanjakazakana ny misy eto e rehefa iza no mametraka fitoriana na mametraka procédure na mametraka fitarainana de
arahana ny procédure de rehefa iza de tsy arahana ny procédure fa jerena fotsiny tsotr'zao manome ohatra kely fotsiny koa am'izay zavatra zay Madagasikara tany-tandalana ary averimberina foana zay azadiny nefany fa rehefa tsy hainy mpitondra ny mametraka ny toerana tokony hisy azy de voatohitohina hatramin'ny fiandrianam-pirenena anisan'ny victime ny tenako a nisy mamerina kely an'le tsy teo amin'ny commune urbaine ny Fianaratsoa zay nisy fifandomana tamina tompona ndraiky teo amin'ny commune urbaine ny Fianaratsoa ary nisy fikasihan-tanana zay natao na mpiasan'ny commune ny tena tam'izay amin'ny maha-olom-boafidy de nisy ny fametrahana fitorinany am'ireo tompona ndraikitra maro isan-karazany sady ianao koa MBS raha teo oui sady mpanao gazety ihany koa zay nametraka plainte teny anivy ny gendarmerie fa mandrakity ny androany a tsisy toyany mbola tsisy enquête mbola tsisy na kely indrindra raha natao tam'izany fa napetraka ny zavatra rehetrarehetra nisy ny PV zay natao ny araka ianao zany niezaka nanaraka ny lalàna sy ny kipitsopitsony rehetrarehetra izao niezaka mihitsiny fa tsisy fiatsona na indray mandeha raha ny teny anivon'ny gendarmerie anaovana enquête na resadresaka mahakasika nyty fitoriana zay napetraka ao ty efa heritaona sy sapany zay zay ianao misy ambadika politika indray ty ka zay mihitsiny de ozy izy aho hoe fa natao an'iza ny lalàna iza ny tokony anaraka ny lalàna de iza ny tsy tokony anaraka ny lalàna zay le mahatonga amin'ny teny hoe rehefa tsy hain'ny fanjakana ny mametraka azy amin'ny toerana tokony hisy azy sy hoe mametraka an'le hoe tena tany-tandalàna de ny fiandranam-pirenena mihitsy any voatohitohiny amina zavatra ohatr'izany eny ary manaraka mbola betsaka mifanio-kevitra momba ny ikongo reo tonga de idirantsika satria anao any amin'ny fahatry Fianaratsoa any tanàna rehetrarehetra ny inona mbola azonao ambara amin'ity rezaka ity a zay mbola ao an-tsainy maro am'izao fotoana zao mbola misy akony be deabe nampalahelo iny tranga anankiray iny nahitana tenina ray aman-dreny maro isan-karazany nahitana manambonahatra mpisotro ronono any koa na anio ny heviny zay tena hoe tsy mitanila fa milaza ny tena zava-misy marina fa tsy niaro an'ilay hoe koro anankiray de nafepenina le zavatra fa amin'ny akabeny na tiatsika na tsy tiatsika de mampalahelo iny tranga iny ny zavatra nahagaga ihany koa teo anivy ny université ny Fianaratsoa dia nisy fikambanana avy any amin'ny tsy moatsinanana iny zay nanao fanambarana na nameloka an'iny zavatra iny fa kakabe any eritreritra sy naheno hoe nahazo fiatsona taty Antananarivo ny sasany tamin'ireo olona nanao fanambaran'ireo satria nahoana satria fa misy inona ny zavatra tokony apetraka ny zavatra tokony tsy ho adintsika de i Madagasikara tamin'ny 1960 mialatsiny arina fa ohatrany mamerina tantara kely tsika satria aloha zava ohatr'izay me kely sady finaritra na inao ny narosy faniry nampatsiahany le tantara teo sy le zava-misy fa zao azadiny fa tamin'ny 1960 ihany koa Madagasikara de nanao soni ny fifanarahana teo anivy ny firenena mikambana zay mandala sy miaro ny zon'olombelona de zao ny azadino tsy mitovy mihitsiny zany hoe infraction na droit commun sy violation na droit de l'homme zany tokony ho ao an-tsain'ny mpitondra foana raha mitentsika hoe mpitondra de voakasika hatramin'ny mpiasa-panjakana rehetra na hatramin'ny sofokotany arany ao anatin'ny mpitondra na ny mpitondra ny filaminana tafiditra ao anatin'izany fa tsy voatery hoe lay filohana ny ministra ihany ny atsotsika hoe mpitondra ny mpitondra rehetra de tokony hitandrina toy ny anak'Andriamaso zany an'izany fampiarana ny zo mahaolana ny zon'olombelona zany ity lalàna iraisam-pireneny ity izay miaro ny zon'olombelona ity rena de manarakaraka ny lalam-panorenany ty zany hoe tokony ho arovana toy ny anak'Andriamaso ny zava-misy zay tokony ho fantatry ny olona rehetra satria zay matetika anararotan'ny olona atsika de ny tsy fahafantarana ny tokony atao sy ny tsy fahafantarana lalàna misy mantsy ny olona efa ohatra hoe eny am'raha-pitsarana izy zao vao mahafantatra hoe ve tsy azo atao ny manao zavatra ohatr' zao hoe ve zao ny tokony hozoanay satria tsy nampahafantarana ny malagasy mihitsy ny zany zavatra zany ka fihitra ao ny resaka fanabeazana mandeha amin'ny tsy falehany tsy ampy mihitsy ny éducation des citoyens eto amintsika ary no ararotin'ny sasany zay no ararotin'ny mpitondra indrindraindrindra zay zavatra zay mba hahafahana manaporotra ny vahoaka ny zavatra tokony jerentsika araka le teny hoe tsy mitovy ny infraction na droit commun sy ny violation na droit de l'homme
fa rehefa misy ny fietsehana sy ny fitakiana ohatran'io de tokony misy lay antsoina hoe plan zay moa ny antsona zareo sy terme technique antsona n'le plan zany hoe proportionnel légal zay ny l usage graduel ary nécessaire zay mihitsy tokony mipetraka izay zavatra zay tokony ajaina tsara reo rafitra reo zany hoe misy aloha ny négociation rehefa misy ny hetsika zay tokony atao ao arin'izay négociation zay rehefa tsy milamina zay vao tonga ao anatin'le sommation tsika ary ao anatin'izany sommation zany eny e raha ny zavatra nampianarina de aloha aloha averina kely zay satria zava-misy zany ao arin'ilay sommation tsika zay vao tokony mampiasa n'lay lakry ary rehefa tsy milamina amin'io zay tokony mirosotsika makany amin'ny arrestation de ny fandravana an'lay olona raha ohatra ka tonga ao anatin'izay raha ohatra zany tsika ka hoe tsy maintsy ampiasa hery ka tsy maintsy hoe tifitra raha ny lalàna tena izy raha ny lalàna moa zany fa tsy hoe ny lalàna tena izy raha ny lalàna de afaka mitifitra tokoa tsika saingy balaka otrony ampiasaina satria tokony mipetraka foana le hoe proportionnel mitovy ve ny fifandanjahan-kery mitovy ve ka ny fahafantarana zany zavatra rehetra zany rina tena hoe mampalahelo sy mahontsa ny zavatra toy ireny ino zao fa faty olona no hita teo aloha de fa zay mantsiny io izy io zay mantsiny isika ho aza dino fa tsika de voafaritra io sinina ataotsika tamin'ny 1960 io tsika aloha tsy manao sini rehefa tsy anatanteraka ka zay mihitsy na mitsoratso hoe tena aloha hijanona zany Madagasikara tena hoe miala mihitsy ohatran'ny Korea avaratra hoe tsy ao anatin'ny firenena mikambana zay tsy fatipatoranareo izy ka zay mihitsy fa manao sini ianao na ao anatin'ny fikambana resam-pirenena de tsy maintsy manaraka ny za moa zany nahita ny flou zay ny kabary teo anatrehan'le filoham-pirenena maro be reny de somary ontsa sy nalahelo satria raha za aloha zany teo amin'ny toerany iny ange tena fandikan-dalàna goavana be nataony Madagasikara iny ary mbola maro be ny ankety ao anatiny iny noho izany za tsy teny hoe inona le zavatra ny kabariny sy ny tariny fa sady malahelo azy zany no mahatsiary tena hoe menatra satria malagasy efa iarahantsika mahita moa ny zavatra ny resahany teo zay tsy tiako ivalaparana ntsony fa aloha tena te hifantoka kely fotsiny am'le hoe zava-misy any amin'ny faritra mahatsiatra ambony fa ny zava-misy de sahirany zahay maraparanantsika tonga de eo am'izay sehatra zay inona ndray le endriky le fasiarana moa efa hitoviny malagasy rehetrarehetra fa anareo matsihatra ambony ndao ary ny faritra mialatra ambony ampanetretena ny tenenanay an'izany fa tena miaina ao anatina fijaliana tanteraka mampalahelo sy magaga de mbola misy olom-bo afidy ao am'izany faritra malitsatra ambony zany milaza fa tena mandroso sy milamina amin'ny faritra malitsatra ambony ekena fa misy fotodravitrasa ao fa fotodravitrasa tena ilainay ve efa nyresahako teto fandarana zany tsy ho resahako tsony fa ny fanodikodinana sy ny fametsifetsena ny sain'ny olona indrindra fa nytantsahany tena mampalahelo rehefa aveo mamarana azy resaka kely ny ao tapin-tanàna fa ny any amin'ny tontolo ambanivohitra de mbola misy olom-bo afidy zany olom-bo afidy zany de olona nametrahany vahoaka fitokisana ray aman-dreny solo tenany vahoaka zany fa mbola misy olom-bo afidy masa manabatibaty moa raha ny fomba filazana ihany azy hoe mamasopasoka ny tantsaha hoe milamina ny tany hatramin'ny nitondrahana Andriamatoa Andry Rajoelina de milamina ny tany ny zavatra azadino de zao ny fandriam-pahalemana de tsy ny asan-dahalo ihany ny antsotsika hoe fandriam-pahalemana mety hoe ny ena ny asan-dahalo mety fa tsy sura am'izany tsy sura hoe miena ny asan-dahalo mbola misy ny asan-dahalo fa mety hoe tao amin'ny faritra mena hatram'izay ny mety hoe ny ekena fa ny faritra sasany ve mba voaresaka ny asan-dahalo sy ny fanafihana zany zavatra zany ka ny tiako tenenina de zao ny fandriam-pahalemana de tsy ny asan-dahalo ihany ny antsotsika hoe fandriam-pahalemana manako-hoanina ve tsika any amin'ny toerana misy atsika any mianatra ve ny ankizy zany moa tafiditra tao anatin'le kabary mianatra ve ny ankizy any amin'ny toerana misy atsika any ny zanatsika agnambala ny zanakitsika agnambanivohitra ampy ve ny fitaovana satria misy amin'ireo kilonga reo ange mandeha any amin'ny toeram-pianarana rina rehefa tonga any am-pianarana matory noana isika satria tsy misakafo any amin'ny faritra izay misy anay
dia misy ny olona nefa tsy mihinana vary intsony fa bokaja. Inona le bokadra? Kaja mangahazo. Vovona mangahazo no hoanina. Mbola vovony. Vovona mangahazo no hoanina any amin'izany faritra zany. Ka aokantsika tsy anaiko rebereben'olona ity zany tsy hoe fankalana fahatany ny fanjakana. Satria hoe tsy ao anatin'ny fitondrana dia hoe manaratsy ny fanjakana satria mpanohitra tsia. Ity zavatra ity tena vazahatra miahatra manaina. Ka aokantsika tsy anaiko rebereben'olona satria zay zany sisa ny fanajambana ataon'ny olona any amin'ireny tontolo ambanivohitra ireny hoe nisy tsavo nisy fandriam-pahalemana lesy tamin'ity fitondran'Andriamatoa Andrazolo ity. Lainga tanteraka zany satria ny fandriam-pahalemana tompoky dia tsy ny asan-dahalo ihany. Fa na ny fitebitebenao isan'andro hoe inona no hoanina rapitso, inona no hitsabonao tena raha sanatria ka marary, inona no mba atao mba hitovizana, reny dia tsy fandriam-pahalemana reny zavatra rehetra reny. Ka aokantsika tsy anaiko rebereben'olona amina zavatra ohatr'izany. Zany ny zava-misy any aminay rina, ary mampalahelo satria exploiten'ireo mpanao politika zay tia tena sy tsy mieritreritra fa tsy ny tombotsoany fotsiny zay zavatra zay ka aloha azava. Amarana antsika ny ao tampon-tanàna. Misy foto-drafitrasa maro. Efa nyteneniko teo hoe tena ilaina sa tsy ilaina ny foto-drafitrasa. Iarahantsika mahita misy ny hetsika izay natao teo amin'ny tanànan'ny Fianaratsoa izay somary mampitsika aloha tsy teny hoe mampime. Mampitsika ihany ny fomba zay nakana hevitra teny an-toerana. Rehefa misy foto-drafitrasa tokony atao eo anivona tanàna ohatra commune urbaine amin'ny Fianaratsoa dia misy ilay ataontsika hoe SLC, structure locale de concertation. Io vondrona io zany ny tokony manapaka hoe inona ny tena laharam-pahamehana zay tokony atao eo an-tanàna. Fa asa moa hoe voaja sa tsy voaja fa any aminay zao raha efa anao foto-drafitrasa ny tompona raikitra eo an-tanàna dia inonivon'ireny Facebook ireny no manao sondage hoe aiza ny tianareo ny ary amin'ny faritra ary ny anaovana pavé sa amin'ny faritra ary tsy hoe ratsy le manao pavé fa le fomba fijerevana hoe tena le faritra voakasika tokoa ve, tena le faritra mijaly tokoa ve no anaovana an'izany pavé zany ohatra. Ny olona rehetra nga manao Facebook. Ka zay mihitsiny. Ary ny olona rehetra manao Facebook ange tsy hoe Facebook ho an'ny Fianaratsoa rery io fa misy ange na olona mipetraka ty an-tanànarivo ara dia afaka mba maneho hevitra koa izy hoe misy ny dia indraindray ianao mety tonga amin'le hoe mijabaka ozy ny fomba fiteny ka mahagaga zay zavatra zay. Misy toerana anankiray izay antsoina hoe Anjoro Soroina nanamboarana pavé zany toerana zany, nefa misy toerana hafa zay tena mijaly. Ny resaka teto amin'ny fandarana zao nisan'le tetezina tapaka ny etapon-jina ny olona any zao tena mijaly. Be dia be ny toerana simba sy tokony amboarina eo an-tanàna zay tena hoe hain'ny tanàna fa manao ohatra fotsiny amin'le Anjoro Soroina, tsy malahelo amin'le Anjoro Soroina fa hoe tena laharam-pahamehana ve nanaovana azy io. Ary iza moa no tena ponina mipetraka amin'izany Anjoro Soroina zany? Iza ny ao, raha aman-dreniny iza ny ao, fa zany toerana Anjoro Soroina zany no anisan'ny tezaina ny filoham-pirenena ankehitriny fa tena ilaina tokoa ve ny fanamboarana an'izany? Tena mijaly lalana tokoa ve zany faritra zany? Tsy malahelo amin'ilay hoe nanaovana an'ilay pavé ihany fa malahelo kosa amin'ilay tsy nijerevana hoe iza ny tena laharam-pahamehana ho an'ny faritra Mahajatra ambony. Sombitsombina izay rina satria manam-potoana ny fotoana rehetra manapetra fa dia mankasitraka anareo nandray anay teto amin'ny miara-manonja ary mirarisoa anareo hatrany indrindra mirarisoa sy mankasitraka ny mpiaino rehetra nanaraka miara-manonja. Eny ary isoratsika i Bagsa nitondra an'izay fanazavahan'izay zava-misy any amin'ny faritry Matsihatra ambony sy any amin'iny manodidina ny Fianaratsoa rehetrarehetra iny. Sationa ny reny fa amin'ny ankapobeny zany dia saika mitovitovy daholo ny fisehon'ny raharaha. Mitovitovy daholo ny resaka fahasairanana, mitovitovy daholo ny resaka hoe fametsifetsena ny any amin'ny tany lavitra. Ary eo litenentsika hoe ny tsy fahavitany lalana dia misy mahazo tombontsoa amin'io ao. Zay. Satria rehefa tsy vita ny lalana, rehefa mitokamonina le toerana dia any manjaka an'izao fametsifetsena sy fisolokina. Izy tsy hoe fametsifetsena fotsiny fa tena fisolokina mihitsy. Dia eo manaraka fotsiny zany hoe fanaparitahana vaovao tsy marina, vaovao tsy feno,
vaovao atapany vaovao azy mapetipetany sasany fotsiny fa le tena zava-misy sy le tena iainana dia amboamboarina iny ary mbola mitoy ny fandarantsika efa mamaraparana mbola misy eo amin'ny atsasakadiny nazaka kely eo mbola iverina eo namana fanirina zafy manatany hitondra fanadiadina anankiray ihany koa zay fa anomaniny ao ambadibadika eo fa ny tiana mbara fotsiny de ny hoe raha resaka fampandrosoana zany tompoko tsy vitany hoe resaka ambony latabatra na hoe resaka hoe kitaitaitra fotsiny de hoe taitaitra de anao an'izao tataitra an'izao de anao an'izao fa tsy maintsy misy amin'ny programa mazava de hiteny ianao hoe ka efa nisy any amin'ny programa efa nisy any ny avelirano fa inona zao ho avy ny volana oktobra de ho avinay zany hoe PEM zany fa inona foana no natao hatramin'izay fa inona foana no natao hatramin'izay zay ho anatanteraka an'ity anatanteraka an'ity de hitanao zany hoe misy kajikajy ao fa de 2023 vao jerenao le calendrier de sy am 2023 indray nitokanana an'ity vao jerenao de am 2023 indray nitokanana an'ity satria manina ka io ny tena loharano fety satria jeu des îles de l'océan Indien io tanterahany eto Madagasikara amin'ny 2023 fa ngainao ny tompon'ny ampitso zay aloha fa de atao daholo ty kajikajy rehetrarehetra ty de hoe ao zany de atotonao daholo zany ny hery rehetrarehetra indray anakonana an'izay zavatra tsy vita nandritra ny efataona satria raha vao mitsidika eo ny 324 de fa fifidianana de zao de fa ataotao daholo ty zavatra rehetrarehetra ty de enao ve zany de mihevitrevitra malagasy foana hoe atena tsy mandinika de mihevitra amin'ny malagasy hoe homorambakaina de mihevitra amin'ny malagasy hoe tsy mahatakatra an'izay hoe kipitsipitsony sy paipaika isan-karazana eny ambadika any satria hoe atao zay tsy afenao ny vaovao any amin'ireny toerany reny diso zany ary manaprofon zany na ny olona izay tena hoe nanao ny ainy tsy ho zavatra ary na metraka nytia fitondrana ity de efa maro ny mangatsitsika zay mahafantatra fa zay tsy hiteny eto maro ny mangatsika maro ny efa niataka ary maro no miteny hoe vao fitak'izay nisy zanaka olona ambony zay vao tafaresaka tamin'ny tenako mihitsy ataoko hoe efatrandro teo angam'izay fa tena zareo zany tena hoe nanao ny tiainy tsy ho zavatra mihitsy nametraka nyty fitondrana ity de zao no niteneniny aiza ve raha rina ozy izy de tena ny tena ozy izy tena niezaka mafy mihitsy tena nandany fotoana nandany vola sinsis ny azy moa zany no fomba fijery somary hafa fa ozy izy hoe ny sasany ozy izy zay tsy nanao ininona indray no mena an'izao nahazo toerana sinsis fa zay ohatra ny tonga de taty amin'ny sistosy tety ay ve zany ny azo aloha zany resaka atao hoe alahelo toerana fa mety hoe tena nyteny izy hoe tena tsy napozinay koa zay tsy napozina amin'ny ahoana eny ka zay le izy ianao zy mba namony tena avy eo ndray izy izy na tsy nahazo toerana tao anaty fitondrana ary zay de mba neritretra zany hoe mba hiatsara ny fiainan'le malagasy ny teny efa tsy nahazo toerana vao mainka ny sahirana le firenena vao mainka amletika de tena nanenina izahay za moa ny fomba fiteniny ary tsy olona raina roa miteny zany fa maro iny moa zany andro zareo iny fa mba hoe hoentina eto fotsiny aperitreretana antsika ndaorina manafaniry iny ary makasetraka mibaky za andriananja avy ny fianaratsony araka tamintsika teo afaka ny tantara ny zava-misy izay iainan'ny vahoaka ny toerana itsika mankorina zany de mezaka mampiakatra foana am'ireo namana avy any amin'ny faritany sy any am'ireo faritra na distrika na commune samihafa mba isy feo maro loko isy feo maro samihafa hivoaka ary ho fantatry ny rehetra avy amin'ny lafy valonosy zany eto amin'ity fandaran'ity zay no anisan'ny ezaka lehibe ataontsika am'tony fandarany tony isika ihany koa de miezaka mitondra an'izay lafim-panadiadiana amin'ny fomba mahitsy amin'ny fomba zay ahafahany rehetra mahazo azy tsy misy angonaingo sy larolaro teny maro samihafa na manambombo tsara diplomatika fa tena alefa lizy dia zay maray ny afatra iny am'izay fomba mahitsy zay de anjara mandray an'izay
izany indrindra no hitondrantsika mitony vaovao tony amina fanadiadiana maraparanantsika azy satria saika tsy mbola iresaka anty vaovao ty tsika rina kanefa voresantsika le vaovao satria mahazo vahany eo amin'ny sehatry ny vaovao rehetra eto Madagasikara manko ny endriky le hoe atsy mitokona atsy tsy mbola maharakarama atsy ihany koa nisy fanodikodona mbola mpanjakana atsy ny misy fiahiahina solika ntapoka sy ny sisa marobe tsy mitombona ndray ho nisan'ny resahana momba an'izao de miseho amin'ny endriny marobe izy satria le fanjakana moa zany karazany hoe fanjakana mpanao horonan-tsary ohatra ny hoe oera production zany no misy am'izao fotoana zao de isan'andro zany dia misy horonan-tsary vokary ny oera production de omaly ndray zany dia misy hafa ny resana fakomaly misy hafa de misy ndray zany am'le fary malagasy ity zany de orinasa mpanamboatra fanafody izy ty riny fa zao alohany tena anomboatsika azy de aleotsika mihitsy ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety amina fahitalavitra miravavy hafa no piquetsika zany tapahatsika zany ny sotomontsika vokatry ny fiara-miasa dia anaovana fisaorana am'ilay fahitalavitra miravavy zany na afahanay na piasa anty sarty eto amin'ny fandarana zany momba ny orinasa fary malagasy no resahana eto de samy mihaino tsara tsika sy manongila tsofina fa avy ndray zay Sirena Rabe Mananjara aorinany ty fandefasana ny horonan-tsary ty. Tsy nandray karama ny ankamaroan'ny mpiasa ao amin'ny fary malagasy nandritra ny 5 volana. Tsy nisy ny fanodinana CVO tao anatin'ny volana maromaro. Tsy nisy araka izany ny vola miditra tao anatin'ny orinasa fary malagasy. Tsy misy asa ireo mpiasa raha ny voalaza ary na ena ny ora hahatongavan'izy ireo ao amin'ny orinasa. Zany dia mampafantatra antsika vadin'ny mpiasa ao amin'ny orinasa fary malagasy izay efa 5 volana tsy nahazo karama intsony ny vadiko ary hatramin'izao izay lasa mitarika olana lehibe na eo anivon'ny tokantrano na eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny banky eo anivon'ny fianaran'ny ankizy rehetra indrindra eo anivon'ny fahasalamana izay fotoana tsy fandraisana karama amin'ny tokony izay dia misy mihitsy ny fampatesana mpiasa tao amin'ny fary malagasy noho ny fahatarana ny fandraisana karama tsy nahafahan'ilay olona ny vidy ara-dalàna amin'ny fotoana tokony ilaina azy tsony ny fanafody tokony hohaniny isan'andro mandra-pahafatana. Akoatra ny fahatapahany karama, tapaka nandritra ny volana maromaro ihany koa ny fiahina ara-pahasalamana na ny OST ho an'ireo mpiasa. Tsy manana kinapsa ireo mpiasa ny fary malagasy ireo hatramin'ny nisokafan'ity orinasa ity. Eo anatrehan'izany, maro ireo mpiasa no niala ary tsy nahazo ny karamany hatramin'ny androany. Ny vato koa ny asa tao amin'ny fary malagasy natao tamin'ny farany volana juillet satria ny antony zany tsy nahazo karama nanomboka ny volana mai tsy nisy eritreritry vita izay ihany koa nefa fa nanomboka amin'ny volana juillet octobre dia tsy nisy tafiditra kinatina mihitsy satria koa dia tsisa spirituel izao vao mitady asa manao asa tselokely satria rikatse satria efa fivolana tsy nandray karama le karama mbola tsy azy dia mpamingasy dia mba tenana tompon-draivaiky ambony fa tena lasa misefika biany fasaminay satria na ny fatrano na ny fampirana piaza dia lasa tsy voaloha satria volana zany tsy nandray karama mba hitarainanay tamin'ny farany volana juillet zany niany dia moa zany zay niany dia zay mba mahatonga ilay manao fitarainana tokony fa tena mivaly mbola tsy nisy fitakina satria zany ohatry ny arirarina foana hoe amin'ny farany volana amin'ny farany volana dia nefa ny hatramin'izao izy tsy mivoaka ihany dia zay mahatonga ilay mba mitaraina amin'izao mba hoen'ny tokony andraiky ny mpiasa majinika zany ohatry ny hoe alohany zareo foana ny karama fa le ambony ireo mitokoko tsy alohany fa efa nanomboka tamin'ny mois de mai dia efa raha mivatsy moa zany hiala mihitsy satria iatoa nefa n'le karama mbola tsy mihena nefa ny fiainana ianao mihinana isan'andro ny fitonana raha malala ny fiakarany
Raha iverenana ny volana oktobra taona 2024 no nambara tamin'ny fomba ofisialy ny fitsanganan'ny orinasa fary malagasy. Ny famokarana ny CVO no nahafantarany maro azy. Raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ny Cool TV, tsy ahitana vokatra CVO firy eny amin'ny fivarotam-panafody na ny farmasia. Tsy ahitana firy ireo vokatra hafa ihany koa izay voalaza fa vokarin'ny fary malagasy. Ny hena koa ny mpanjifa CVO ary tsy misy famokarana. Hatreto, tsy mbola nisy ny fanondranana nataon'ny teo anivon'ny fary malagasy na ho an'ny vokatra CVO izany na ho an'ny vokatra hafa raha ny fanadihadiana natao. Ny varotra CVO teto an-toerana no voalaza ho nampidi-bola betsaka ho an'ny orinasa. Raha ny mahakasika ny tompona draikitra kosa, 2 volana taorian'ny nandraisan'ny fitantanana, voalaza fa nametra-pialana ny tale jeneraly teo anivon'ny fary malagasy. Tsy misy tale jeneraly araka izany ity orinasa ity ankehitriny, ka ny talen'ny fitantanan-draharaha sy ny vola no voalaza fa misolo ny toerany. Ny hena manodidina ny 20 ireo mpiasa miasa ao amin'ny fary malagasy ankehitriny, raha toa ka ny otra ny 50 izany teo aloha. Ny tsy fisian'ny karama sy ny asa tao no voalaza fa antony ialan'ireo mpiasa ireo. Miantso ny mpitondra araka izany, ny vadin'ny mpiasa ao amin'ny fary malagasy ijery akaiky ity raharaha ity. Ina zany zay nafahana nandefa ny fanadihadian-drareo iny satria vaovao moa zany le izy dia nizahantsika nositoma zany dia anaovantsika afisorona vokatra zay fiara miasa zay mampiasa ny sary fa ny fanadihadiana zay nataony zany mpanao gazety zany nahafantarantsika zany ny amin'ny hoe orinasa zay azo lazaina fa nentin'ny fanjakana naseho teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy fa tena mahavita manangana orinasa le fanjakana hanodina fomba fijery vaovao mihitsy fa ity ny tena pidi-bola be ho an'ny malagasy fa tsy zany resaka voka-bary zany. De nyresahana mihitsy ary tonina ny vary eto Madagasikara $300 ho an'ny CVO nefa $3000 ny tonina ray zany. De naprisihana mihitsy le malagasy amboly Artemisia ahafahana zany mamokatra n'ity CVO ty. Le CVO moa zany misy karazany 3. Le CVO vovony am'le alalany lay iny moa zany ravina CVO iny de iny le atao anaty sachet dia amidy eny am'tsena. Misy le CVO ranony zany hoe efa nivokarina ho rano le izy ohatran'ireny soirao reny dia inona moa le ambarany flo boboana eno tam'ilay fampisehoana n'ilay CVO niaraka tamin'ny Imbra. De misy le CVO gélule zany lay ao anatin'ilay boaty reny. Fa io koa zany akoatrin'ilay hoe iza ny fournisseur zany makany amin'ny fary malagasy de mazava ho azy nisy le orinasa foana teo aloha nalaza le Bionex zany. De iza ihany koa ny fournisseur na resaka inona moa izy teo tavoahangy sy ireo kojakoja maro samihafa. Nisy ny emballage zany de nisy ny orinasa jama zany. De mifandisondisy teo daholo de mifandipandipatra kely teo daholo de mifandraindray teo daholo. De eo le tiantsika fantatra hoe izy ty moa zany ty CVO ty zay makiverenan'ny adevitsika nanomboka tany an-taona 2024 tany ny aminy hoe ity CVO ty lay naparitaka lay nzaraina teny anivontsena lay tena nilalaovana an'le vola be fanampiana avy any anivon'ireo PTF zany na any anivon'ireo firenena zay niara-niasa Madagasikara na relation bilatérale io na multilatérale. De voatondro fa afa tapitrisany zany efa tapitrisany nivoaka malagasy zay ny goka ninana an'izany CVO zany. Nefa le izy rehefa nijerena tsy taratra teny amin'ny tsena firy ary na ny olona menan'le izy ary tsy ninana rino fa tsy lazany hoe nisy ny sasany hono fa tsika tsy mbola mahita fa na tambazotra sosialy ny teny hoe mety amin'ny akovo ambarika le CVO. Misy miresaka an'izay fa tsy isika akory mamorona tompoko mialatsy indrindra. Fa raha naomby koa le CVO dia somary tsy tazana teny amin'ny toerana rehetrarehetra teny ny vaksiny ary tsisy campagne de vaccination ambony be zany. Ataotsika ohatran'izay ny adevitra iny ery anjorony ary fa ety amin'ny zorony anankiray de hoe nanangana n'ity fary malagasy ty mihitsy ny fanjakana. De tena dokam-barotra tsy tanono mihitsiny ary perroquet maro samihafa moa zany de nanaraka mihitsy hoe
tena nisy filopirenena mitsinjo lavitra misy filopirenena ohatran'izao sisy ay nivoaka le raharaha taty aoriana de ny aminy hoe itya dia tsy mamokatra firitsony le CVO ho an'ny eto atoerana ny tany ivelany dia tsy nanao fanondranana niezaka nanome karazana carton na CVO tany avelany tsika rina tamin'ireo firenena afrikana fa tsy suitiny le izy taty afara ity zany de niresana hoe tena aty mason'izao tontolo zao satria isika nahita an'le fanevitra lay coronavirus saika nanaovan'le filopirenena sy mipiaradia azy tammabe mihitsiny zany ary saika misy injection koa raha taty aoriana izy de tsarotsika tsara le adevitra tany amin'ny RFI maro samihafa de le DEJ tao amin'ny présidence zay ministre ny éducation nationale am'izao fotoan'izao no somary nanitsy an'le fanazavana am'le resaka injection lay resahan'ny filopirenena de nijanona teo am'lay cellule l'izy lay rano sy lay poudre ho an'le CVO zany ay vekay nivoaka ihany ny adevitra théorina ny piasa tsy mandray karama tsy misy ny fanondrana natao momba an'le CVO zany hoe tsisy devise zany miditra amin'izy ty fiainara-tsosialy tsisy fa ato anatiny misy de le fehahina ara-tsosialy mipiasa hoe tsisy ny knapsa tsisy ny hosty ka tsisy cotisation zany ataon'ny lehibe ka satria ny hosty sy knapsa ny cotiser ny mpitatana ny orinasy de ny piasa amin'ny alalan'ny karamany no misy vola alefa makany amin'ireo fihahina ara-tsosialy ara-pahasalamana sy ara-tsosialy tsotrareo tsy malo de nampalahelo anatin'izy izy de hoe nisy ny maty satria misy minam-panafody tsy afaka mividy fanafody tsy misy ny karama de misy nefa ny alan-darina tsikelikely de tsy miodina ny orinasa am'izao fotoan'izao iny anefa de tena ny tompona andraikitra samy hafa misy teo amin'ny présidence de tena mametraka tena hoe zava-dehibe am'le izy aiza zany zao le hoe mahay mitsinjo lavitra aiza zany zao le bâtisseur aiza zany le hoe izahay dia tazany zao tontolo zao ary afaka mamokatra zavatra lehibe mihitsy ho amin'ity coronavirus ty io izy io nefa hitantsika io natao tsinitsinina mihitsiny manoloana ny vaccine lay CVO ary isaky ny namoaka ny communiqué ny conseil des ministres dia tsy maintsy tao anatiny ny resaka CVO rina arabe mananjara de ny famporisiana amin'ny malagasy sy ny aminy hoe efa tsinjarainy isapokotany any amina sehatra samy hafa any ny CVO mba hahafahan'ilay orinasa miodiny zay mamokatra zay de misy vola miodina ao eo manko mbola tsitsika fatarina ny statut an'ilay fary malagasy amin'ny maha orinasa azy zany ary mila fantatry mivoaka malagasy ihany koa ny vola ny injecteny na nampidiry ny fanjakana tao anatin'izay de izavy no mpiara-miombona antoko anatin'izay de raha misy sehatra tsy miankina inona no anjara andraiky ny ao anatin'izay satria misy fanahina ihany tsika matetika raha orinasa mpanjakana io tsy de mampanina mieritreritra azy fa raha ohatra teo aloha manko zay zavatra zay nampametra-panontaniana tany vao mbola tsisy fary malagasy fa nanomboka nisy an'ilay Artemisia de nisy fiarah-miasa tamin'le Bionex de hoe raha orinasa privé io maninona ny fanjakana no manao marketing an'le izy de ahoana ny fifamatorany ny vola zay erahany miasa ny tsy miakina amin'ny fitondram-panjakana am'zany zany manko mbola mendrika anaovana fanadiadiana lalina avokoa zany rehetrarehetra zany ka le CVO sepatra zany tonga ko iny EDE ny tonga vacciny de tao sepatra betsaka l'izy ary saika very mihitsy le izy tonga ny fanafodiny ray edement am'le EDE de vaccine koa ka tonga ny vaccine de lasa ny olona nanao vaccine rindra iza moa le nahita sida ty koa manana vaccine manany azy koa izy iza ny anaran'iny rangaha avy any Fianaratsoa iny lay nahita le fanafody momba marobe ireo milaza fa hoe zay nahita ry dada zao sa dada iza moa le tany Fianaratsoa hoe mba nanana ny formule any koa izy mahasitrana n'lay Covid-19 de sepitra le de sepitra tao izy rina marina mihitsy le izy satria betsaka le fifaninana ny fanafody hainy malagasiko gripa mahery nanomboka niketrika amin'ny malagasy zaranaina le zaranaina azafady indrindra marina zay Christophe Mezatsora sy diso mbola toena ka eto amintsika feny plante be da be
teto amintsika koa efa nampiasa n'le remède ny grand-mère rehefa misy mararirary servitanana malave de aminona vatotra koa ny evoka mandeha daholo petrabe ny zavatra nampiasaina tany amin'ny faritra tany ny adigasy mbola mandeha satria le fanjakana ny eritreritra hoe izy ny nahita an'le formule ka itsika miresaka an'izany de ny amin'ny hoe ohatran'izany no fitantanan'le fanjakana an'le firenena sy ilay fitantanana anatin'le firenena tsisy zavatra mandeha am'izay lohan'ny tsony de tsy vitan'le fary malagasy ihany tsy nandray karama ry narabe mananjara ny sekrenina tsy nandray firy volana ny kroma hatramin'izao mbola mifampitady mipiasa ny kroma ny FCE tsisy piaino hatramin'izao ny ery am PAT manao va-et-vient eo efa ao anatin'le teti-bolam-panjakana hony mbola nesorina fa manana ny autonomie eny anivon'ny anjerimanontolo ny amin'ny fitantanana camion tsisy mpandanjaka ny camion station de pesage vomaly any nandalo teny Mbomalaza mangina ny tanàna dikan'izay tsisy vola miditra am'ireny de lalana potika maro be zany ny victime am'izao fotoana izao le fanjakana le gouvernement mihitsy zany nefa défaillant misy défaillance an-javatra be da be zany amin'izay endriky ny fitantanan'izay de miverina amin'ny tenin'ny PTI fatsika miverina amin'ny tenin'ny sehatra iraisam-pirenentsika sady inefficace ny inefficient le fanjakana ankehitriny izy manko tsy tian'izay de ozy izy hoe efficace sady efficient nge zahay fa nefa ny sehatra iraisam-pirenena manasokajy azy inefficace izy inefficient ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataon'izy ireo sady tsy ahitam-bokana no atao fa tsy ahitana tombony zay ny fomba andikatsika azy de mivoaka isan'andro indray rina ozy ny DGMB anko zay tena miezaka mafy mila manda io resaka kolokolo io tsika de voaraviny io resaka kolokolo io fa zao nefa ny olana angeza be raha vao mitraité zay dossier de efa mandeha ny intervention tsy mijanona maneno ny telefona de bloquer le procédure andraindray ohatra de iza zany manao intervention azotsika tsaina fa ny olona zay mety manana tombony na olona zay mety miaro am'ilay olona mpanatsony ny eo anivon'ny Bianco zany de te andeha lavitavitra ry zareo anao an'le asa amin'ny mahabrao maleo tena azy fa misy karazana tsindry samihafa ny ambadika any tsindrina koa zay ozy ny administrateur sahirana hatramin'ny administrateur civil de ny ary amin'ny fitsarana koa miteny zay te hitondra fanadiovana te hitondro zay am'le famerenany vahoaka ny fatokisana amin'ny fitsarana aleo koa zay mba hanana fahaleovatenanay de nomeno ohatra anankiray tany amin'ny jugement supplétif le fanjakana ny indépendance judiciaire be da be ny zavatra andresandrareo de mipoka tamin'ity herinandro ity ny teo anivon'ny inspection générale de l'État misy 51 milliards d'ariary vao hodikodina mandendeha any ambadika any nefa ato misy tsy mandray karama amin'ny fary malagasy ato misy tsy mandray karama amin'ny secrène atsy ny PAT sahirana ny FCE ary sahirana ary nefa misy mangarim-bolany ary misy olona manodikodina tsy fantatra ao fiaviana io any ho hita de janvier makaty amin'ny mois d'août valo volana io alefa namana faly io le izy 51 milliards d'ariary de gaga sy talanjo antsika fa ino ty mbola fanjakana veny eto tampoka ianao am'le oeraoera production maheny tampoka andray ianao rino resaka rahatsolika de zao zany zao mbola misy akoatran'ilay ny samorona misy station zay mampiay aho ny Antomasinany de misy fiara be mpitatotra solika mbola tsy nahetsika mbola anaovana fanadiadina tiliana tsara le solika ao anatiny misy miteny efa tonga any amin'ny station d'essence station de service misy miteny mbola sy tonga aty aminay le izy de lasa miaya be ny any rehetra tsy mbola nisy teto Madagasikara zany solika mitapiko zany moteran'ny sasany efa simba vao tamin'ny any misy tsika sirina na eno zay vao tamin'ny talata hoe tratra ny anay zao ny zava-misy
tsy mbola nisy hoana tantanna gasy ny gasy zao zavatra hitantsika rehetra zao hatramin'ny fikitiana ny eny Androvo fa hita le izy satria zay zany ny atao hoe mpitondra fanjakana eto amintsika tsy mpitondra fanjakana normal sy lôzika tsony tsy mandeha araky ny tokony ho izy tsony le zava-misy fa mandeha arak'ilay jojorombona fotsiny koki vita le UM PM pilotage à vue tsy mandeha am'izay laony ny zava-misy eto Madagasikara eto de raha ohatra zany misy miteny amina hoe ataovy ny fikoanandom-pirenena de normal sy lôzika zany adevitra zany satria akoatra ny raha-pifidianana mila diniana tsy azo edikevitra tsony ny tokony andiniana tsy edikevitra hoy afa-tsy hoe tsy azo tsy edikevitra tsony ny tokony andiniana amin'ny fiainan'ny firenena zay satria tsika mahita zavatra tsy normal tsony mandeha eto amin'izao fotoana izao iza zany no azony rehetra antoka hitarainana sy hitondra n'ity firenena ity nefa mbola misy herintaona le mpitondra eo rina de zay ny tenentsika plus io mijanona eo amin'ny fitondrana plus manao foana ary mitatra ohatran'ny sima misika ny fahavoazan'le Madagasikara raha mbola vely eo raha mbola mipetraka eo reto mpitondra amin'izao fotoana izao de miantso amin'ny maro anisa manginitsika miantso ny tsikala-peritrretany ray aman-dreny ny vatona sondrotsony tany ny intellectuel rehetrarehetra isaina sy andinika amin'izao zavatra mahazo amin'ny Madagasikara zao hatramin'ny any velany hatramin'ny any velany ny any velany ge efa manao ny ezaka rehetrarehetra mitantara amin'ny PTF mitantara ny firenendehibe maro samihafa miara-miasa Madagasikara zao le mahazo an'le Madagasikara ny teratany malagasy any velany diaspora sy ny sisa sy ny sisa ary reo mpiara-miombona antoka amintsika eo anivon'ny firenena mikambana miasa mafy amin'izao fotoana izao any amin'ny sehatra rehetrarehetra mamaolana ohatrany hoe ry zareo indray no mpitondra fanjakana satria le voaka malagasy mahantra ny ao an-tsaina tsy avelopotika sinoana fa le mpitondra fanjakana zavatra hafa ny azo ny problemany 2023 sy 24 ny azo ny problemany de miasa saina amin'izay izy menakavy ahoana mbola iverena antsika eo de positive eny daholo zay negatif rehetrarehetra nandritrin'izay efa taona zay de atao paripaintra vola fa anaraka norma hony ka manaonao foana satria vokatra le hoe mangetaeta fahefana efa ao anaty fanjakana de manaonao foana izo zao andrasantsika mafy mihitsy ny aminy hoe efa manosika makany fikaonandom-pirenena ny sehatra rehetrarehetra na ny autorité morale ohatry ny FFKM na ny communauté internationale société civile ny société civile ny force politika rehetra fa ry manam-pahaiza-pitantanana ry mpanao scandale ry mampime rehetrarehetra ao anatin'le fanjakana mahita an'le hoe tsisy crise eto satria ara tsara protection any amin'ny Rosianina ve mifafan'le Rosianina koa le trosa inona ny ao ambadiko zany cause rehetrarehetra zany de neutre zay amin'ny raharaha ny Ukraine fafan'le trosa amin'ny Madagasikara dikan'izay matoa zany niditra tamin'izay nefa sena ny dety tsy tongatonga ho azy zany fa misy zavatra tadiavin'le Rosianina ao ary atraiza ny fidiran'le vaginy reto an-tanàna tadiavitsika daholo manko io farafahakelin'ny adevitra io ary manao an'izany fandaliana an'izany tsika rina Russie nefa amin'izao tena sahirana mitsoka ny olona any de io le izy io conflit izy russo-ukrainien zany hoe ny fifandona ny russe-ukrainiana Madagasikara maintain sa position le hoe sa position e neutre tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa neutre zany mazava zany zay satria misy mahavaofatitra azy ko vao mifafan'le Rosianina itsika manana fifanarahana ratafika manana fifanarahana re ekonomika an'le Rosianina amin'izao fotoana izao sahirana ho aty fireneny ity sahirana le mpitondra de anjarany rehetra amin'izay ny mandinika fa ohatra milaza tsy anontaniana zany koa reto olo reto rina fikaonandom-pirenena ny resana fiaraha-mitantana ny tenen'izy menakavy fa nga efa misy adevitra ohatran'izany any petratsika amin'ny fanontaniana ka raha ho tonga daholo zany na fiaraha-mitantana io na fikaonandom-pirenena ny dikan'izay indrindra tonga aty amin'ny élection tsy ho lany le olo reo
sahirana ny ametrahany loha le natory tsara tao anatin'le trano le confort be iny le misy clim le tena fandrina mafinaritra tsy mezongozona tsy maninona tsara koety mafana be double face misy wifi sy ny rehetrarehetra ny tao anatin'ny trano afoy daholo zany rehefa kelikely afoy zany satria sokona mifakahita grand tele olona matahotra ny grand dossier quelque part sy ny natao ao anatin'izao fitondrana firenena zao presque ny akamaroan'izy menakavy manana an'izany problème zany daholo ka fomba iarovana an'izany aza mizara fahefana am'reto mpanohatra reto tsika sy reto acteur politique sy force politique reto oka zany fikaonandom-pirenena zany hidaboka any ny fifidianana ataovy zay ahafahantsika milalao amin'ny président mifokotany milalao amin'ny chef district milalao an'izay aza lalaovina rehetrarehetra io resaka fanendreny io ataovy olontsika daholo ny ao kity ohatrany ny voafonja tadiaviny 3,5 millions mpifidy vavao inona ny fomba ilalaovana an'ity seny ity ahafahantsika ho tonga eo ka nano maty aza le fandray mifidy amin'ny fomba maro samihafa tairony jugement supplétif e fironony olona menakara-panondro be da be betsaka ho isika izy fanapahan-kevitra andraisina zay ny conseil des ministres imprimerie nationale mbola tsy mivakiko mbola olona alintsika tsara lizy reny akoatra ny poste budgétaire tao anatin'ny filakevitra ministre maly daholo zany de mandeha ny resaka zaza inne zaza fa hoe tsaitsika tsony le izy de ozytsika reto olo reto tena matahotra mafy mihitsiny ho afaka amin'ny fahefany sezy io ny antony de tsotra fampitazona amina karazana fahafantarana totataratasy sy resaka tsy milamina tany ambadika rehetrarehetra tany ka raha vototra le fahefana betsaka no sahirana efa nitsangana raha teo le haute sécurité na vita fonjany ery zareo riny aza hitako hoe iza no isantatra an'izany mamamia de eo daholo le problème miodina eo daholo de atoka ilalao an'le rosiana le Madagasikara miditra anaty terrain tsy tokony hidirana de omeny miesape malalaka tsara mihitsy le rosiana hitondran'ny essai eo ambanin'ny entso rugby zany any amin'ny rugby zany bloqueny am'izay zay rehetrarehetra te andeha zany anie io situation io hoe zany io fahaleriny mahafantatra tsara nefa ny communauté na any ivelany eto zao de mba milinitsika mbola miverina foana mifanadiaditsika inona no tena antony fiona ny Macron sy Andriamatoa Andry Rajoelina farany teo tao Élysée nijanona ho adevitra fotsiny tsotro zao hoe itony fiara-miasa ve diplomatiquement fa aty ambady mety misy adevitra inona ao mahalianatsika zany rino satria ny tetatetina président ho anankiroa ohatran'izany tsy maintsy misy foana adevitra politika indrindra ny fahafantarany Frantsa any Madagasikara sy accord de coopération mbola tsy ravatra am'izao fotoanandro zao dikan'izay mahafantatra tsara le frantsay même fotsiny na ny position amin'ny Madagasikara momba ny raharaha ny Russie Ukraine ary inona atezitra amin'ny Macron iny hoe nareo de trompé verinareo ary ho tsarainy tantara disipe ary efa manomboka izy io rina efa manomboka izy io dikan'izay matoa le fanjakana tao aoriana la hoe efa sena ny dety misy hoe maintient sa position de ozytsika hoe misy zavatra miodina any misy zavatra miodina any ambadika any de mila mailo tsara ny rehetrarehetra hatramin'ny mpanao politika ary raha ohatra ka miteny le fanjakana hoe akoatra ny Covid-19 de niadiny Ukraine sy Russie mahatonga antsika tena sahirana am'izao fotoana zao io zany tsy mety ho tapitra io vao mainka manao adalana le Poutine manao an'le référendum am'le annexion an'ilay firenena vitsivitsy ry Mariupol ry Donetsk Luhansk sy ny sisa ry Donbass ao anatin'ilay ho territoire ny Russe efa mivoaka rosiana raha mandositra am'izao zay le zava-misy
miala ny Russie. De nitadiavina amin'io rehefa manaiky oy reto firenena vitsivitsy reto 10 sahenina safiry ka raha ohatra ka hanafika lay ukrainianina am'izay le Ukraine de oza le Russie efa tanànana io dikan'izay manafika ny Russie nareo aninge le tiam Poutine natongavany manafika ny Russie nareo de miprépare an'le 300 000 réservistes izy de miprépare am'le guerre nucléaire am'izay izy le tarany olona hafahafa de ny impact an'izany ho sarotra be de hatramin'roviny ianao hiteny foana hoe niady ny Ukraine sy Russie mahatonga anay ohatran'izao fa ianao zany tsy manana alternative hafa misy tsisy option mihitsy zany ahafahanao zany miala ao anatin'le problème satria gouverner c'est prévoir gérer ihany koa ka hatramin'ny efa ranony ady tsy fantatsika io na 20 taona mbola hitovy foana io ady io ary io tsy ho vita rina de tsisy zany le fanjakana vahaolana fa zay teneny rehetra eo de ny ady ny Ukraine sy Russie ka le ady tsy ho tapitra misy na 10 na 20 taona ary dikan'izay mahantra ianao vahoaka malagasy sy Madagasikara de aty amintsika ho averintsika foana ny matiera première tadiaviny zao tontolo zao aty amintsika am'izay satria ho ritra ny lasantsiny ny arabo sy ny gaz sy ny retraretra tadiavina aty Madagasikara zany ary misy an'izany aty Madagasikara aty amintsika ny mine retraretra ny grande mine retraretra de miazakazaka aty de SAP mazava tsara le Rosianina hametraka baolina ambanin'ny entso anao ese satria le mpitondra fanjakana mampalalaka ny lalana mila mitandronytsika politiquement ary tsy disotsika ny famakafakana sy ny adevitra resantsika ny aminy hoe tsy maintsy isy adevitra hipotra io amahana n'ity problème ty tsy maintsy que ce soit io mandeha makaty en concertation nationale na mety misy option hafa fa mampana be ihany rina le hoavin'le Madagasikara na izany na tsy zany raha fijeritsika azy zany resantsika zany tsika tsy midika hoe mpaminany akorytsika tsy zay tsika fa mijery ny lecture politique mandeha dans ce sens tsika ho tsika bloqué am'izay le fanjakana sahirana izy ange aka décision io sahirana ndrandray ary mety maka position any le filoham-pirenena any ambadika any fa zao le secrétaire national an'le antoko sy le anaty gouvernementa sy le manodidina sy le tena mety katraka be samihafa tsy izay fanaraka amin'ny position le filohan'ny république le izy en connaissance de cause tsika amina trangan-javatra ohatran'izany satria mahatoa le filohan'ny république rina miteny hoe dialogue ny amahana amin'ny problème ny Russie sy Ukraine misy langage tiano paseno ambadika zay mitady dialogue izy eto an-tanàna fa bloqué le manodidina azy ve tsy tonga ho azo ho reny misy dikany daholo de karoatsika sy tady avitsika io isan'andro fa aloha mandeha aloha afa-po tsara amin'ny fanampitehana amin'ny Madagasikara reto olo reto malagasy koa miforaty eo dia tsy maintsy misedécanté foana io ary io tsy andeha lavitra tsony io raha hitatsika ny aliran'le fanjakana vitesse bloqué io am'izao fotoana zao vitesse efa bloqué fa mbola mikarokaroka ihany izy menakavy aloha sady manitsaka am'ray azy eo lany première hoe efa midésamorce io aizy le jiro aty efa mirehatra le pneu vaky le joint de culasse ny segment efa manony ny ataony setroka be tsy fakahitana mifangaro ny rano sy menaka ao reo mbola andao diliro ihany soloana chauffeur soloana edy chauffeur soloana vai anzera tsy mamely ka le voyageur efa mitabataba hoe tena tsy mipasony tiako efa mahita an'izany tsika io fa zao aloha ho afa-po tsara ianareo menakavy fa efa kaiky io satria iny le adalana faratapony nataonareo ambony lavitra amin'ny fandorana an'ireo va ny fanitsakitsahana ny asiny sy ny fombany sy ny taniny tapitra rina rabe mananjara eny ary maro ny zatra nambara teo fa dia sika no mitsaitsaina tsara zay nambara zany fa dia tapitra eo ny fandarantsika tamin'ity fotoana ity
mandrapitafahatoko lasy tompo vavy samytain'andriamanitra velomatoko